Iteka mafy dia mafy isika. Raha mbola misy teka mirevitrevitra no izany dia ataovy ihany. Raha mbola misy teka mirevitrevitra no izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sady zany ve, sady zany ve. Halleluja. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra hivavaka metraka ny fotoana mba ho tahin'Andriamanitra isika rehetra amin'ity fotoanany dehibe iarantsika manompo an'Andriamanitra eto ity. Eto Jesosy noho izany a tsy atsika atao manao fombafomba mpivavahana. Eto Jesosy noho izany a mila miana voninahitra izy asehoany ao anatinao fa tena mitady an'Andriamanitra ianao. Be dia be nge ireo olona izay tamin'ny andro nandalavan'i Jesosy roatra nanaraka Jesosy fa ilay olona tena mitady azy mila azy hainy manavaka azy. Ohatra tao Jeriko orakoraka zany olona zany fa rehefa nandalo Jesosy dia hoe re misy lehilahy tena mila Zakaiosy no anarana ka noho izany indrindra dia entanitsika rehetra mba anompotompo amin'ny fontsika rehetra. Amen na amen na tahoarya anao hira fiderana an'Andriamanitra avy hatrany isika rehetra ndao azy. Halleluja, halleluja. Mba ataovy halleluja ampandresy moa e. Halleluja. Fantatrao hoe manina ianao mpandresy? Manina no antsoina hoe mpandresy ianao? Satria ilay tompontsika dia efa nandresy ny fahafatesana no ao anatinao. Amen. Dia zao amin'ity hariva ity aza atao fombafomba ny fanomponao fa tena aoka ianao anatrika an'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Amen. Aoka ianao tena hifantoka amin'Andriamanitra. Tsarovy ny atongavantsika eto tsy olona fa Jesosy. Amen. Dia aza mijery eo akaikinao ianao raha nompo an'Andriamanitra androany fa aoka Andriamanitra rery ihany no mpantsininao dia ho amarin'i Jesosy eo aminao le fandresena lehibe, le fahavelomana angoza be izay fanetiny Jesosy. Halleluja. Raha mety aminao dia andaontsika hitsangana. Mety gaga ianao hoe ahoana koa ity hira anankiray ity fa te hilaza aminao hoe androany dia andro mpifaliana. Sady izany ve? Satria velona ny tompontsika. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
tsy manoatra amin'ny mpandresy ifaly aminy ao, ifaly aminy ao.
Eteneno finuna sanje. Wetena manocha pachisa. Etenene sana kanje mancha. Luce soste nasa santuera na sarbitsane no. Sana kanje mancha. Sana kanje mancha. Hallelujah. Datsika te atanana mafan Jesosy. Te alohany aniozantsika n'izany fiderana zany. Datsika mampiten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Salama fahazato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Alaovantsika amin'ny teny frantsay satria amin'ny teny frantsay tena malaza azy a. Psaume 100, chapitre 1 à 4. Au nom de Jésus. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre. Zany hoe tsika rehetra no entan'Andriamanitra tena ikapifaliana lehibe androany. Dia tohizatsika, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Alléluia. Andine faefach. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Androany raha tonga eto ianao dia andao tena hiteran'Andriamanitra, andao tsika hitady faveur eo masin'Andriamanitra. Alléluia. Araka ilay niteneniko teo am-piandohana hoe aza mijery ny manodidina anao, aza mijery ny olona eo akaikinao fa Andriamanitra banjinina. Le Andriamanitra nandresy ny fahafatesany, le Andriamanitra velona mandrakizay banjinina fa efa eto izy. Eto izy ozy izy hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ho ampovoany aho. Dia ny tena Andriamanitra manentana antsika hoe andao tsika tena hifaly ao amin'i Jesosy. Datika tena hifaly ao amin'i Jesosy. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. S'il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. S'il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia! Samiary makatoerantsika rehetra tompoko. Dia mbola ito ihany ny fampontsian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Etsika manome voninahitra ny tompo satria zany andro paska izany dia andro ray lehibe. Andro ray lehibe ary androany tsy ataontsika ho fety fahatsiarovana fotsiny le izy. Hoe niso zany paska zany a, zao ny zavatra nitranga tamin'izany a, fa raisitsika ho tsy miova ny paska Jesosy Kristy natao paska. Voavolo Kristy paska ho antsika. Amen na? Amen na? Ao reno ao amin'ny Jesosy zay voaomby teo ambony hazo fijaliana, maty teo ambony hazo fijaliana. Ao reno amin'ny Jesosy natao paska ny fiainantsika rehetra, fa zany ny tena manahirana ny devoly ary tsy ahitany hirika amereziny antsika, fa isongadina kosa ho mpandresy isika, voatay isika. Rehefa nadika amin'ny baiboly tena mampahery be ny riavana mieritreritra an'ilay zava-nisy, ary Andriamanitra tena tia ny olona. Efa 100 taona tsy nandray karama zanak'Israely fa no andevozina. Fa rehefa natao kosa ny paska dia afaka tamin'izany fanandevoza zany zanak'Israely ka mielony ny alany tao Egypta, dia noneriny Egyptianina daholo ny karama efa 100 taona tsy niraisiny. Fitahina moepapana nge zany riavany, fitahina moepapana na fitafiana sarobidy, volafotsy, volamena, maro e no ndray mibatainy zanak'Israely tototo ho any amin'ilay tany nitodradrotsy tantely. Riavana malala tahaka izany no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa hotsika amin'ny Jesosy natao paska ny finoantsika sy fanantenantsika. Fa ny devoly mitady hirika foana hoe ahoana tsy niony olona zany, ahoana tsy andraisiny an'izany, dia manelingelina ny fonao sy ny sainao izy. Fa manomboka androany ty paska ity 2026 spécial ho antsika. Hotahina be anay ianao, hotahina be anay ianao. Halleluja! Mikely indrindra amintsika anomboka ianga. Amen. Ary zay fa manana dia mbola hitombo fananana ihany anay izy. Amen. Zao ndray ary a, aloha alokana fotoana rody be anao vavaka ho an'ity fotoana androany tontolo androany hariva ity sika, sy fotoana amin'ny talata amin'ny paska, sy fotoana amin'ny alarobia paska zay iarahantsika amin'ireo vahintsika ireo. Hivavaka isika mba tena hoe andray fahasoavantsika rehetrarehetra ao anatin'ny ty telo andro ity, androany, talata ary alarobia. Tena sandrato ny feonao ao anatin'ny vavaka iarahantsika manao. Dia aveo fandamina kely moa rehefa tonga ilay vahintsika dia mijanona ilay fidiarana tao eto a, satria andray azy ireo ao ivelany eo zany a, ka manjary tsy eno ilay zavatra ho tenenina rehefa tonga ry zareo. Zay zany no filazana kely apetraka amintsika rehetra. Daorintsika hanao hira anankiray a, dia hivavaka ho an'ny fotoan-dehibe zao, talata alarobitsika rehetra. Feuna, Sani Turini Fitia.
Tonga dia vavaka ny fotoana androany isika sy fotoana amin'ny Talata sy ny Alarobia. Asehoany ny ata entanao samy mivavaka ny fondrehetra atsakan'ny tananao. Toy izany ny hira tompoko. Andriamanitra, fahasoavana lehibe ho anay ny androany Talata, Alarobia. Miandrandra fahasoavana lehibe tsy misy toy izany zahay amin'ity androandroany ity. Izy fa sorany mahery vaika ho ataonao Andriamanitra amin'izao ora izao. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra dia rehefa toko moa le vahintsika sy rehefa ao maty ao zareo dia mitsangantsika ny hira mandeha ihany raha tsy hoe amin'ny fotoana izay andrasika fitenenao ambadika ao vao mijanona hirantsika alefa azy. Dia hitsangantsika dia hisaotra an'i Jesosy sika, hisaotra antsika noho ny famonjena, noho ny famindrapo, noho ny zavatra rehetra. Saotranao Andriamanitra ratsito, saotranao Andriamanitra ratsito, saotranao noho ny fahasoavanao, saotranao noho ny fahasoavanao, saotranao noho ny fitahianao, saotranao noho ny fitarianao, saotranao noho ny fahasoavanao, saotranao
Sotananu ni famuteana wo.
daotsika hiara hitsangana zafady indrindra Manitara titu Sauchana Sauchana wanja manitara titu Sauchana Sauchana nuni fasuabana Sauchana Sauchana nuni fasuabana Sauchana Sauchana nuni fitaiana Jesusi Alefa 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 Sauchana wande manitara titu Sauchana Sauchana wanja manitara titu Sauchana Alala Sauchana nuni famuteana Sauchana Sauchana nuni famuteana Sauchana Nana nuni fitiabana Sauchana Sauchana wande manitara titu Sauchana Sauchana wanja manitara titu Sauchana Mestaina famiara kamiteso Mestaina famiara kamiteso Mestaina famiara kamiteso Mestaina famiara kamiteso Mestaina Twetspandesha famiara kamiteso Twetspandesha famiara kamiteso Twetspandesha Hallelujah Hallelujah Ni funata dia wanandriamanitra ireriana samy makatorantsika rehetra faly be isika amin'ity androandroany ity satria tonga ilay nandrasana tena faly isika satria andray fahasoavana androany ho an'izay rehetra mino fandray dia andao hiteka mafy dia mafy ho an'ny tompo isika. Alleluia.
reo zany namantsika zay fa tonga eto a fa mbola eny andalana ny sasany. Dia hotoizantsika zao fampona an'Andriamanitra zao amin'ny alalany fiderana, tena fiderana mirefitrefitra. Alefazy. Raha mety aminao dia andaontsika hitsangana, tsy ho an'olona ho hiahatra ny hafa ho an'i Jesosy foana. Sady izany ve? Da ho antsika hisaotra an'Andriamanitra satria noho ny aminy aza ho zao sy anao fahasoavana. Izy nafoy an'i Jesosy ho aso anao, da ho ary imela tata.
Misoche, simakasita kamisoche. 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 Misoche, Comment ne pas louer le Seigneur qui nous a délivrés, qui nous a libérés. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te Pour louer? tout ce que tu as fait, Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Nous allons danser pour Jésus.
Saúde, mas mandi. Mas mandi. Saúde, mas mandi. Mas mandi. Mas mandi. Bate poeira, poeira. Bate poeira, poeira. Na pisa itere. 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 Roma, Roma. Kita berani sama Roma, Roma. Nous allons fermer les yeux et penser profondément à ce que Jésus a fait pour nous. Daotsika anakipo masofotsika de isaintsaina fotsiny zavatra rehetra nataon'i Jesosy ho antsika. Tadidio fa teo ambony seza fiandrianana avo Jesosy no nidina na fony toeram-boninahitra io ho aisoanao. Halleluja. Nataony zany no entiny daholo ny ozina rehetra, no entiny ny aretina rehetra, nentiny Jesosy ny fahoriana rehetra. Nisy olo toerana isy anao izy. Izao sy anao nefa mpanota tsy mendrika, fa izay ny atao hoe fahasoavana. Miaina ny fahasoavana tokoa izao sy anao. Dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra fotsiny. Andaontsika hankasitraka azy fotsiny. Arak'ilay tononkira rehetra teo dia hoe ahoana moa fomba tsy hiderantsika an'Andriamanitra nefa ny ary izy na fony tenany ho aisoanao. Oh dear Jesus, you are our God. You are our Lord, Savior, and your people this afternoon are here just to worship you, just to thank you, to bow down before you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your love, for your mercy, for your precious blood. Hallelujah. Tena misaotra anao Jesosy ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny famindraponao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ilay ranao sarobidy izay nalatsaka ho anay. Merci Seigneur. Tsy ampy ny teninay, tsy ampy Jesosy Alahady hariva ity hanambaranay tokony fankasitrahana eo anao. Kanefa androany ny azonay atolotra dia ny fonay mihira mankasitraka anao. Ny azonay atolotra dia ny hiranay androany milaza hoe Tompo, misaotra anao aho. Tompo, misaotra anao aho. Yes, Jesus, we do thank you. Hallelujah. For your mercy.
fitombola jesosy ny famonjena nataonao mbola tsy ary de tia tany kory zahay dia efa nafony anao ianao teo amin'ny azo fijaliana ho anay nandresy ny fiainatsitana ndresy ny fahafanesana teo amin'ny toeranay dia indra efa mitsangana ianao ka misaotra anao zahay misaotra jesosy eo Tumpo, misaotra anao zahay tu as fait, Seigneur, est incontable. Tu en as fait tant pour nous. Alors nous voici pour te louer, pour t'adorer, pour chanter. Merci, Seigneur. You may have your seat. Am'izao fotoana zao tsika dia anokana fotoana anaovana vavaka miaraka.
Right now we're going to spend a special time for prayers. Ivavaka isotra n'Andriamanitra isika fiangonana noho ny am'reto vahintsika avy atsy Maorisy sy avatsy Afrika Atsimo izay tonga miaraka manompo an'Andriamanitra amintsika eto. We are going to pray an appreciation prayer for our invited guest people today. Falibe isika mandray azy ireo amin'ity androandroany ity. We are so glad and rejoice to receive them with us today. Ny vahiny lehibe ntsika amin'izany dia ny révérend David Aaron Lazarus. Our great guest is Reverend David Aaron Lazarus. Avy any Afrika Atsimo zareo reo no tonga eto Madagasikara. They come from South Africa to come to Madagascar. Ary nisy antondiny dia ho eto amin'ny totoerany ity. And part of the reason why they come here is to be in our place. Ka dia falibe isika mandray azy ireo. So we rejoice to receive them. Ka dia arabaina tompo fatonga somatsara eto aminay ianareo. So we want to greet you, welcome to our place. Mino izay fa misy fahasoavana lehibe ampomban'Andriamanitra anareo ho anay fiangonana. We really believe that God has sent great grace from you to our church. Dia ny vahintsika manaraka And our next guest, ndray mandreny lehibe apôtre lehibe avy atsy Maorisy. our great parent and apostle from Mauritius, Miaraka amin'ny ramatovadiny. with his wife. Ny afantaranay azy moa dia hoe Papa Sokalingom. The way we know him is Papa Choka. Falibe mihitsy izay mandray anareo tompo. So we are very glad to receive you. Ny fiarahantsika moa dia fiarahana mitohy hatrany an-danitra. Our relationship will keep until we go to heaven. Ho an'ny Papa Soka mivady For Papa Choka and his wife, rehefa tonga any Maorisy zahay dia tena raisy ny antanany roa ampitiavana. when we travel to Mauritius, they receive us with great Tena- hospitality. Tena mikarakara be na iaraka izay tratra izy They zareo. really take good care of us as much as possible that they can afford. Tsy mba vahiny mihitsy zahay rehefa tonga any. We don't feel as visitors when we are in Mauritius. Ka dia arabaina tompoko. So we greet you, sir. Raitsika amtefatana koa reto vahintsika And manaraka also reto. let's give a hand for all those guests that have come. Areo reto avy any Maorisy reto atao makato izy ranabavy. Mandroso ranabavy tonga dia avatondray na reo vomiditra eo avatondray zareo. Dia fifaliana lehibe ho anay tompoko ny mandray anareo rehetrarehetra tonga eto. It is a joy for us to receive you among us here. Ka andao aloha iroso amin'ny fanaterana fanatitra isika. But before that, we are going to pass through the time of Satria rehefa offerings. Satria rehefa miaraka Papa Soka tsisy fiafarana. Because when we are with Papa Choka, there is no ending in our meetings. Haleluya. Ka dia angatana reto mpitarika fidiarana reto So we want to ask the worship leader to sing one song. ho atodry ny mpafolokarena moa etalohana eto So avy eo tatazana eny toera fanatitra You rehetra. can bring your tithe here in front, and then we are going to collect the offering in your places. J'étais si misérable, je me souviens qui j'étais. J'étais perdue, aveugle, oh oui j'étais dépassée. Le péché nous séparait et la brèche était trop large. Par ta grâce de l'autre côté, Jésus, tu m'as regardé. Alors, tu as fait un chemin à travers le
fossé. Tu as abandonné ton trône pour le reconstruire en moi. Et là, à la croix, toute ma dette était payée. Et mes chaînes, tu les as brisées. Et mon âme est libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Tes ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Tu as pris ma place et mes dettes étaient payées. Mais en 3 jours enterrés, tu les as écrasés. Maintenant ni mort, ni aiguillon, et la vie n'a pas de fin. Car j'ai été transformé par le sang de l'agneau divin. Merci Jésus, le sang versé. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu m'as lavé. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Tes ténèbres tu m'as tiré. Non, rien n'est plus fort. Non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de son sang. Oui, ton sang. On nous appelle enfants, rachetés par le Père, par ton sang. Oui, ton sang. Non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang. Oui, ton sang. On nous appelle enfants, rachetés par le Père, par ton sang. Merci Jésus. Merci Merci Jésus, le sang versé. Merci Jésus. Jésus, tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Tes ténèbres tu m'as tiré, éclairé. Tu nous as tiré. Tes ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Tes ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Acclamons fort pour Jésus. Dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika So we are going to do the next thing. manasa ny papasoka We want to hanolotra invite indreto Papa vahintsika Shoka to rehetra zay miaraka introduce amintsika. all our guests here. Hallelujah. Alléluia. Jésus. Alléluia. Wow. Are you happy? Fal venareu.
Alléluia. Glory to Jesus. Voninahitra ho an'i Jesosy. Gloire à Dieu. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Je suis très très content d'être avec vous ce soir, cet après-midi. Tena faly be miaraka aminareo eto androany tolakandro. Nous sommes ici avec toute une équipe de l'île Maurice. Tonga eto izay miaraka amina ekipa ray manontolo avy any Maurice. Mon épouse, Maman Fabiola. Ny vadoka Maman Fabiola, Pasteur Brian, son épouse, Maman Brinda. ny pasteur sy ny vadiny, Pasteur Kesha. pasteur Kesia, Mélanie. Mélanie. So today is very special. Ka ny androany dia andro miavaka be. And I'm very grateful to God. Ary tena feno fankasitrana an'Andriamanitra. I'm very, very happy. Tena faly aho. Together with us, Miaraka aminay ihany koa, we have a special manana olona manokana spesial, servant of God, mpanompon'Andriamanitra. my papa and my mama. Ny dadako sy ny mamako miaraka amiko eto. My spiritual parents Ny ray aman-dreniko ara-panahy from South Africa. avy any Afrika Atsimo. Together with two sons from the house, two faithful, wonderful sons. Dia nitondra ihany koa izy ireo zanak'alavy ao an-tranony izy Together ireo with zanak'ala matoky miaraka amin'ny bishopy. D.A. Lazarus and Mama Nila. Dia Bishop Lazarus sy Mama Nina. And thank you. I want to thank also Apostle Adolphe Dia te hankasitraka hisaotra ihany koa ny apôstôly Adolphe and Mama Daniel, sy Maman Daniel, always welcoming us here in the church. mandray anay hatrany ato anatin'ny fiangonana. I thank you Misaotra for receiving also my papa ny amin'ny fandraisanareo And ihany my koa mama. papa anay sy mama and my anay family from South Africa. avy any Afrika Atsimo. And I believe this afternoon we shall very, very blessed. Dia mino aho fa androany hariva dia ho tahina be ianareo. This church is a blessed church. Ity fiangonana ity dia fiangonana tahina. You are a blessed people. Ianareo dia vahoaka tahina. And you have a blessed parents, spiritual parents. Ary ianareo dia manana ray aman-dreny ara-panahy tahina. A great father. Manana ray mahafinaritra be A great nareo. mother. Manana reny mahafinaritra be And nareo. a great apostle. Manana apôtre mahafinaritra lehibe nareo. Papa Adolphe Papa Adolphe and Mama Daniel. sy Maman We Daniel. love you. Tiana ibe ianareo to. Today we want to celebrate you. Dia te hankalaza anareo izahay. We have seen God hands upon your life. Hitanay ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny And the fiainanareo. blessing of God on your life and your ministry. Ary ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo sy ny asa fanompoana izay Today we ataonareo. thank God for this relationship. Dia androany izay mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izao fifandraisana izao. And we feel very honored Dia tena mahatsiaro enikaja to izahay be with you. miaraka aminareo. And I want to thank you also to receive my papa. Dia te hisaotra anareo ihany koa izay ny amin'ny fandraisanareo an'ny And dadanay mama. And sy mama. mamanay. You know, when Papa Adolphe came to Mauritius, Hitanareo tamin'ny papa Adolphe nakany Maurice. so he came to honor me. Dia tonga izy mba hanaja tany. He heard that Bishop Lazarus is coming to Mauritius to ordain me as an apostle. Nandre izy hoe Bishop Lazarus ho avy any Maurice So anositra ho apôstôly. He came to honor me in Mauritius. Dia tonga izy hanome voninahitra tany Maurice. So when he was in Mauritius, Dia rehefa tany Maurice izy there was a special meeting dia nisy fivoriana miavaka be for my ordination ho an'ny fanosorana zany and io. some of our pastors in Mauritius. Sy tamin'ireo pasteur namanay tany Maurice. And it was not programmed for the ordination of Pastor Adolphe, Dia io zany tsy fandaminana hoe fanosorana ny apôtre Adolphe tamin'io. because there was a program. Satria efa nisy fandaram-potoana. But when Pastor Adolphe came, Fa rehefa niditra nefa ny pasteur Adolphe, in my heart I can feel the Holy Spirit telling me, dia tao am-poko natsapa ny fanahy masina ny teny tamiko. before Bishop will ordain me, Mialoha ny hanosora ny bishopy anahy, he must ordain this man. tsy maintsy tia lelàn'Andriamanitra tia aloha nosorana voalohany.
In myself, I say I can't be an apostle Dia tao anatin'ny tenako tao ny eritreretra za tsy afaka no apôstôly zany. if this man is not also an apostle. Raha vao mbola tsy apôstôly aloha ny ty lehilahin'Andriamanitra ty. I speak with Papa. Dia niresaka tamin'ny papa. You know, there's a protocol. Satria manko misy arofenitra, misy protocole. There was Pastor Adrien. Dia zay Pastor Adrien was there. pasteur Adrien koa tao. He said, there's no certificate, we not plan, it's difficult. Dia hozy izy hoe ka tsisy certificat, tsisy programa, tsisy ny manao amin'izany. It's almost impossible. Tena ohatrany hoe zavatra tsy hay atao zany le izy. I was very sad. Tena nalahelo be. But I began to intercede. Fa nanomboka nanao vavaka fonana, nanao intercession. But my papa is very flexible. He's a good papa. Fa ny papako moa izy soupla be, tena soupla be mihitsy. Papa said, no, we'll ordain this man. Dia hozy izy hoe ndao hosoratsika ty lehilahin'Andriamanitra ty. And Papa ordained Apostle. Papa, he did not come to be ordained. Dia I papa nanositra anazy, izy tsy tonga tany hosorana ho apôstôly. Pastor Adolf is a very humble man. Fantatrareo fa pasteur Adolphe manko olona ny fanetretena. That's why God bless him. Zay no antony mahatonga an'Andriamanitra mitahy azy. That's why RHEFI is all over Madagascar. Zany ny antony mahatonga ny Madagasikara manontolo manaraka anazy. A very humble man of God and Mama Daniel also. Tena lehilahin'Andriamanitra feno fanetretena dia tahaka izany ihany koa Maman That's why Daniel. we honor you. Izay no antony hanomezanay You voninahitra know, anareo. then Papa Lazarus ordained Apostle Pastor Adolphe. Dia fantatsika zany fa I papa Lazarus nanositra ny pasteur Adolphe ao apôtre. And after this ordination, Dia tao aorianan'izay fanosorana zay we had so many testimonies. tena ndre fijoroana vavolombelona be dia be izahay. There was a big shift in the ministry of Pastor Adolphe. Nisy ohatrany hoe fiovanangeza be tamin'ny asa fanompoana nataon'ny pasteur Adolphe. Just after the ordination, Vao vita fotsiny ny fanosorana. Papa Adolphe was going all over Madagascar Dia papa Adolphe nandeha nitety manerana ny Madagasikara. and having crusades. Nanao fitoriana filazantsara. And he told us Dia zao ny teneniny anay hoe he began to see great extraordinary miracles nanomboka nahita zava-mahagaga tsy mbola fahita tsy takatry ny saina izy. that never happened before the ordination. Izay mbola tsy ary nitranga taloha ny fanosorana This azy. is not coincidence. Izany tompoko tsy kisendrasendra. This is impartation. Fa zany ny atao hoe famindrana na There impartation. was a shift in his ministry and life. Nisy zany famindrana teo amin'ny fiainana manokana sy ny asa fanompoana nataony. And I can see even the choir Dia zavaka mahita fa na dia ny choral azy. is different. The ministry is different. Lasa miova mihitsy ny fomba fanaovany asa fanompoana. That's why today Izay no antony hoe androany there's a greater grace, a greater power, a greater anointing misy today. ozitra lehibe androany, misy hery lehibe androany, misy fanosorana lehibe So androany. prepare your heart Ka noho izany homano ny fonao to receive something powerful, mba handray ny fahagaka ny hery ho anao. something great that can change your life. Zavatra zay afaka nova tanteraka ny fiainanao. Even myself, Na dia ny tenako My zay teny wife, zao my ary, family, ny the vadiko, ny ankonako sy ny fiangonako. we were hiding. Izahay rehetra. But when I met my papa, Fa tadidiko I papako, my life changed. niova ny fiainako, The ministry changed. niova ny asa fanompoana. There was a shift. Nisy fiovana famondrana. Today, Ka androany get ready mivonona ianao to receive your blessing. andray ny fitahinao From my papa, avy amin'ny papa anay. my papa carry a word for you, I papakio dia mitondra for tino ho your anao. destiny, for your ministry. Fitahina ho an'ny asa your fanompoana ataonao, business. ho an'ny fandrarana businessinao. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to receive my papa? Vonona andray amin'ny papako ve ianao? Today is your day. Today is your day. Fotoananao ty androany ity. God will touch your life. Androany fiovana amin'ny fiainanao. God will heal your body. Andriamanitra nova ny fiainanao ampiasa ny God tenanao. will visit your family. Andriamanitra mangy ny ankonanao. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. There's a special blessing for you. Misy fitahina spesiala ho anao eto There's a androany. miracle with your name on it. Misy fahagagana dia ny anaranao misoratra eo ambony. Hallelujah.
You will receive a greater joy, andray fifaliana lehibe a greater ianao, peace. andray fiadanana lehibe. Hallelujah. The power of the devil will be broken tonight, today. Ny herin'ny avy indrindra ny rotsaka eto androany. Hallelujah. Hallelujah. I will ask Pastor Adrian to come. Dia mba hangataka ny pasteur Adrien mba handraso aty. Help me to greet our wonderful pastor Dia ataontsika Adrian. andray ny pasteur mahafinaritra. He's the leading pastor of Siloam, Izy no pasteur mpitarika amin'ny Sairon. Rakpan. Good afternoon, good afternoon. Tratry ny tolakandro mahafinaritra daholo tsika rehetra. We are blessed to be with you this afternoon. Tena tahina be izay miaraka aminareo androany tolakandro. We carry greetings to you from Siloam Word of Truth in South Africa. Dia mampitondra ny fiarabana izay avy amin'ny fiangonanandrareo any Afrika Atsimo. And we are blessed to be with Apostle Adolf and Pastor Daniel. Dia tena tahina be izay miaraka amin'ny apôtre Adolphe sy pasteur Daniel. And we are blessed to be with you, RHEFI Church, here this afternoon. Tena as well. tahina be izay miaraka aminareo fiangonana RHEFI androany tolakandro. It's my honor and my privilege Voninahitra ho ary aza ho anahy androany to introduce to you our spiritual father, ny mampafantatra reo ny raina iara-panahy, a mighty man of God, lehilahy maherin'Andriamanitra, a blessed man of God. lehilahy feno fitahian'Andriamanitra. He's a friend to many pastors the world over. Izy dia sakaizana mpanompon'Andriamanitra be dia be manerana an'izao tontolo izao. He is a married man of 53 years. Izy dia lehilahy manambady tao anatin'ny 3 taona zany nanambadiany zao. To Mama Nila, Amin'ny vadiny Mamonina, our spiritual mother. izay renina iara-panahy. And I have to say to you today, Ary tsy maintsy teneniko anareo ty androany, everything that Papa Choka said ny zavatra rehetra izay nambara ny papa Soka teo, is true. marina daholo. When you submit yourself Ianao androany rehefa mampietry ny tenanao to a man of God and to a woman of God, amina lehilahin'Andriamanitra sy your vehivavin'Andriamanitra, life will never be the same dia again. iova tanteraka ny fiainanao tsy hitovy amin'ny hatramin'izay intsony. Pastor Manuel and I, we are testimonies Izahay sy pasteur namako ato dia vavolombelona. that when we connected with Bishop Lazarus, Fa rehefa nifandray izay tamin'ny Bishop Lazarus with Mama Nila, sy Mamonina, our lives have never been the same dia again. niova tanteraka nanomboka teo ny fiainanay. So you are about to hear the word of the Lord Ka ianao androany dia andre ny tenin'Andriamanitra from a great general of the faith. avy amina generaly finoana. So I want you to stand on Ka your feet. manasanao ahitsangana eo amin'ny toerana I misy want you anao to put your hands dia together. andao asandrato ny tananao dia mitiava tanana And I mafy want you to make welcome to dia RHEFI andao Church, tsika andray ato amin'ny fiangonana RHEFI Bishop D.A. Lazarus. Bishopy Come on, Lazarus. put your hands together. Tikanao mba hitea tanana mafy androany. Amen. Raise your hands to heaven. Asandrato ny tananao any amin'ny lanitra. We'll try and sing an English song. I know you sing French and Malagasy. Mieza izay hira amin'ny teny anglisy fa fantatrinareo mira amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy. I want you to bow your heads together in prayer. Fa tiako ianao hanondrika ny lohanao dia hivavaka isika. Every head bowed and every eye closed. Miondrika daholo ny lohantsika rehetra ary mikipy ny masontsika rehetra. I'm going to ask Melanie just to come and play for us. Dia izy moa hitendro atsika. And I'm going to hope she can help me sing. Dia engane ka mba afaka nampy hiaraka hira izy. Every head bowed. Miondrika daholo ny lohantsika tompoko. Jesus. Jesosy. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Sota Jesoso. Ikabababaka Orapa Segedeshe. Thank you, Jesus. Sota Jeso. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. We say hallelujah. Yirawe hallelujah. We say hallelujah to Jesus. We say hallelujah on Jesus. The cherubims and the seraphims, Yanaule yom siza fiandiana. they bow before the throne room of God. Miankua chona tia siza fiandiana de mandizai. Hallelujah. 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 For the last time now, Hallelujah. hallelujah. Heavenly Father, we just say hallelujah. We bow before your throne. We sing holy, holy, holy is the Lord God Almighty, which was, which is to come. We thank you, Lord, for this wonderful church. Thank you for God's people. Move by your spirit. Move by your power. We welcome you, Holy Spirit. Do all things that pleases the Father. Heal the sick. Set free the oppressed. Bring peace to the brokenhearted. And we pray today in the name of Jesus that your presence will be felt in this house. In Jesus' name. Amen. 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 Put your hands above your head and give God the best praise. You can be seated. God bless you. Indeed, God is a good God. The devil is a bad devil. Well, there's nothing good in the devil, and there's nothing bad in God. God is faithful. God is true to his word.
And this evening, this afternoon, I want to say, thanks be unto God, Ary androany tolakandro dia te hiteny hoe nisaotra ane ho who has an'Andriamanitra given us the ability to be here. izay nanome antsika ny fahafahana ho tonga eto amin'ity toerana Right ity. here in Madagascar. Eto a Madagasikara We want to say thank you. te hisaotra izahay. Firstly, I say thank you to Pastor Choka and his beloved wife Voalohany indrindra aloha dia te hisaotra ny papasoka sy ny vadiny for giving us this invite. ny amin'ny nanome anay izao fanasana Thank you izao. so much. Misaotra betsaka indrindra. I want to thank Pastor Bayan and his wife Dia for mankasitraka their koa pastor hospitality. Brian sy ny vadiny. Amen. Amen. I want to thank God for Pastor Manuel and Pastor Adrian Misaotra an'Andriamanitra koa ny amin'ny pasteur Manuel sy pasteur Adrien and Pastor ary pasteur Parson ihany koa. Amen. Thank you. Misaotra betsaka. But most of all, I want to say thank you to the angel of the house. Fa ngeza indrindra dia te hankasitraka ny anjelany ity trano ity To Apostle Adolf and his beloved wife Danielle. Will you just stand? Apôtre Adolphe sy ny vato malala Come ny on. pasteur Daniel. Put your hands above your head. Put your Atavy hands above your ambony be head. ny tananao Give dia the man of miava God and the tanana woman of mafy God. ho an'ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavyn'Andriamanitra. Amen. 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 I'm hoping to be here on Tuesday. Enga ny ka hoety ianao amin'ny Talata. So we're going to speak on how to honor the man of God. Dia amin'izay tsika mantsy resaka hoe ahoana ny fomba fanajana fanomezam-boninahitra ny lehilahin'Andriamanitra. There is power in honor. Misy hery eo ambadiky ny fanomezam-boninahitra. There is success in honor. Misy fahombiazana ao anatin'ny fanomezam-boninahitra. God gives miracles when you learn to honor the man and the woman of God. Andriamanitra manome fahagagana rehefa mianatra ianao manaja sy manome voninahitra ny lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra. And then I'm going to ask both my sons on Wednesday or Tuesday or Wednesday just to share on the success they received in honoring the man and the woman of God. Dia aveo ty anasan'ireto zanakolahy reto mety amin'ny talata na amin'ny larobia hoe ahoana ijoroavolombelona zareo ny fahombiazana izay noraisiny tamin'ny alalan'ny fanajana lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra. Amen. Amen. Apostle, thank you. Apôtre mankasitraka to. Mama, thank you. Mama misaotra betsaka. For the leadership of this house, Ho an'ny mpitarika sy mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny fiangonana, thank you for the great invite. misaotra betsaka anareo ny amin'izao fanasana lehibe izao. Amen. Amen. I did not travel alone. Zaho ihany koa dia tsy nandeha irery I came with my beloved wife. fa izy tonga miaraka amin'ny vady malalany. And I think Pastor Choka said, Pastor Adrian said, we are married for 53 years. Dia raha tsy diso angamba pasteur Choka na i pasteur Adrien teny teo telo amby 50 taona ny vadiana zao ry zareo. We have 3 lovely children and 7 grandchildren. Manan-janaka telo ary zafikely 7 zareo. And God has blessed us. We have approximately 10 churches in South Africa. Dia notahin'Andriamanitra izay manana fiangonana mandroso tsara izay ny Afrika Atsimo. 5 in India. Manana fiangonana maro any Afrika Atsimo anankidimy any Inde. And a number of networking churches throughout the world. Dia manana fiangonana be dia be ao anaty network-anay manerana an'izao tontolo izao. And God has been gracious. Ary Andriamanitra tena nanasoa be fahasoavana. When I first met Apostle Adolf in Mauritius, Tamin'ny fotoana voalohany nionako tamin'ny apôtre Adolphe tany Maurice, he was so humble. tena feno fanetretena be mihitsy izy. I never knew that he had such a great church. Za tsy nafantatra hoe manana fiangonana ngeza be ohatr'izao nge izy io. And they told me that when he hires the stadium, he gets over 25,000-30,000 people or even more. Dia nitenena tamiko hoe tamin'ny zareo nanofany stady na feno olona hatrany amin'ny 5 sy 2 alina mety hatramin'ny 3 alina na mihoatra mihitsy aza feno. A humble man of God. Lehilahin'Andriamanitra feno fanetretena. The Bible says when you humble yourself, Ny Baiboly dia milaza fa rehefa manetry ny tenanao ianao, God will exalt you. dia Andriamanitra no manandratra anao. Amen. Amen. May God exalt you. Andriamanitra ne hanandratra anao tompoko. May God make you great among the nations. Andriamanitra ne hampalehibe anao manerana ny firenena maro. Many nations in the world don't even know and recognize you and your wife.
Ny betabe ny firenena marena zao tontolo zao mety mbola tsy mahafantatra anao sy ny But I vatanao. declare from today, Fa za kosa nambara fa manomboka nations androany will know you. firenena maro alalanao tompo. Preachers will know you. Preachers will know you. Mpitoroteny maro alalanao. The anointing is going to be greater and supernatural upon your life. Ny osotra eo aminao dia ho lehibe ary tsy ho takatry ny saina surnaturel eo amin'ny fiainanao. May your children be blessed. Ny ankonanao ny zanakao ane ho May your tahina. family be Ny blessed. fianakavianao ane ho tahina. May you be blessed when you sit down. Ho tahina ane ianao rehefa mipetraka. May you be blessed when you rise Ho up. tahina ane ianao rehefa mitsangana. May the works of your hand be blessed. Iengane ny asan'ny tananao ho tahina. May success follow your life. Iengane ny fahombiazana anaraka ny I fiainanao. declare that every generational curse Ary manambara fa ny ozona manaranaka rehetra and every evil word sy ny asan'ny ratsy rehetra spoken against your destiny izay no tenenina nohitra ny anjara be voateninao eradicated dia ho fafana izany ho foanana izany in the name of amin'ny Jesus. anaran'i Jesosy. Your name shall be great. Ny anaranao ane dia ho lehibe indrindra. And may God open supernatural doors. Ary Andriamanitra ane hanokatra varavarana tsy takatry ny saina. Every door that has been shut Ny varavarana rehetra izay nihidy in the world today, amin'izao tontolo izao ankehitriny. may the doors be open. Iengane ho sokafana ane zany varavarana May zany. doors be open for you in the marketplace. Iengane ho varavarana marobe ny sokatra ho anao eny May an-tsena. doors be open for you in government. Varavarana ne sokatra anao eny amin'ny May fitondram-panjakana. doors be open for you in business. Varavarana maro sokatra anao amin'ny fandrarana May the business. latter years of your life be greater than the former years of your life. Ny andro sisainanao rehetra ne dia ho lehibe lavitra noho ny andro efa niainanao hatramin'izay. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So this afternoon, Kandro antolakandro I want to speak very shortly. dia fohy dia fohy ny afatra zay mampitaiko. And my shortly is about 2 hours. Ary ny anany atao hoe fohy a dia eo amin'ny adiny roa eo a. Amen. Amen. I'm going to speak on 3 areas of the Passover. Iza iresaka aminareo a zavatra telo ny amin'ny fiampitanana ny Paska. 2,000 years ago, approximately at this time, Roa arivo taona lasa tao anatina fotoana tahaka an'izao atrehantsika izao a. there were 2 strangers that were walking on the road to Emmaus. Nisy vahiny anankiroa nandeha teny an-dalana ho an'ny Emaosy. And they were talking about things that happen in Jerusalem. Dia zareo reo a dia niresaka zavatra izay nitranga tany Jerosalema. And they were accompanied by a stranger. Dia zareo a niaraka tamina olona tsy fantatra. And the stranger said to them, Dia le olona tsy fantatra io niteny tamin'izareo. what is your discussion on the road to Emmaus? Ozy le olona tsy mahafantatra fa ino zany resahanareo ety an-dalana ho any Emaosy zany. And these men said to the stranger, Dia ireo lehilahy anankiroa io resaka tamin'ilay olona tsy fantatra hoe have you not heard about the crucifixion of a man called Jesus? fa ianao ve mbola tsy narehan'ilay fanomboana tamin'ny hazo fijaliana le lehilahy antsoina hoe Kristy And Jesosy Kristy. Jesus pretended Dia Jesosy zany mody nanao hoe that he knew nothing. ohatrany hoe tsy nalala ininina. And as they came to the conclusion of their journey, Dia rehefa namaraparana an'ilay dia an-tongotra nataony izy a. the stranger who was Jesus was to leave and go. Ilay olona tsy fantatra izay Jesosy zany a efa hiala tamin'izareo reo. But these 2 men said, why don't you come and eat with us? Dia ozy izy reto olona anankiroa reto taminy hoe maninona moa ianao raha miaraka misakafo aminay? Since it is evening time. Satria efa hariva mantsy ny andro. And the Bible says that Jesus went in to dine with them. Dia ny Baiboly milaza fa niditra tao an-trano Jesosy niaraka ny sakafo hariva tamin'izareo. All through the journey, Dia nandritra n'ilay voyage rehetra izay they nataony. did not recognize Jesus. Tsy nahafantatra zareo an Jesosy. They heard his voice,
Mihaino no feony. but they did not recognize him. Fa zareo tsy nahalala anazy. But the scripture says so clearly Fa mazava tsara ny voalaza ny soratra masina. that before they could eat, he took the bread. Hoy izy hoe mialohan'ny hihinana ny hanina dia niraisy ny mofo. And the scripture says Jesus blessed it. Dia izao ny voalaza ny soratra masina ary nitsofony Jesosy ran'ilay izy. He broke it Dia notapahany ilay mofo. and then he gave it to them. Dia avy eo nomeny an'zareo ilay izy. After he blessed the bread, Rehefa avy nitsodrano an'ilay mofo izy. after he broke the bread, Rehefa avy notapahany ilay mofo. and after he blessed the bread, Dia rehefa avy nitsofony rano ilay mofo. their eyes were open Dia nisokatra ny maso mpanahiny. and they knew that this was Jesus the Christ. Dia nafantatry zareo fa Jesosy Kristika io. My prayer for each one of you today, Ny vavaka ho an'ny sambatan'olona androany. may your physical eyes be open Iengany no masina hoaranao fisokatra. to recognize and see who Jesus is. Mba ahafahanao mahita hoe iza moa io Jesosy io. You have heard about him through scripture. Efa nare momba azy ianao tamin'ny alalan'ny soratra You masina. have sang about him through song. Efa nirana be da be, efa nihira momba But anazy the be da be question ianao. I ask, are you still blinded and do not recognize Jesus as Lord? Fanotaniko aminao androany mbola jamba ve ianao ary tsy mbola mireconnaître na mahalala azy amin'ny mahatongo I azy. pray through the breaking of God's word, Zaho mivavaka androany amin'ny alalan'ny fanapahana ny through the tenin'Andriamanitra. blessed word of God. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra feno fitahina. May your spiritual eyes be open. Iengane ka hisokatra ny masina ho ara-panahy. Like the soldier on Mount Golgotha, Misy an'ilay miaramila anankiray teo an-tendrombohitra Golgota. when he pierced Jesus, Rehefa nanindrona an Jesosy izy. when blood and water gushed out, Rehefa nisy rano sy rano voaka the tamin'ny Bible tenan says Jesosy. his eyes were open. Dia nisokatra ny masony jamy. And the soldier said, truly, truly, this is the Son of God. Dia zao ny tenin'ilay miaramila hoe marina dia marina tokoa fa ito lehilahy ito no zanak'Andriamanitra. May you know Jesus today, Ianao ane alalan'i Jesosy androany. the author and the finisher of your faith. Ilay mpamorona sady mpamarana ny finoanao. May you know him as Jehovah Rapha, the Lord that healeth all my diseases. Ianao ane alala azy le Jehovah Rafa zay manasotana ny aretinao rehetra. May you know him as Jehovah Shammah, the God who gives peace in the midst of a storm. Ianao ane alala azy le Jehovah Shama zay mame fiadanana anao ao anatin'ny tafio-drivotra. May you know him as Jehovah Jireh, the Lord that supplies all of my needs. Ianao ane alala azy le Jehovah Jireh zay mamaty zay rehetra ilainao eo amin'ny fiainanao. May you know him today. Ianao ane alala azy androany. He can forgive your sins. Afaka mamela ny endrikao rehetra izy. He can heal your body. Afaka manasitrana ny tenanao izy. He can restore everything that the devil has stolen from you. Afaka mamerina ny lony zavatra rehetra zay nangalarany devoly taminao Jesus izy. is King of Kings. Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka. Jesus is Lord of Lords. Jesosy no tompony tompo. Jesus is the author and the finisher of my faith. Jesosy no mpamorona ary izy ihany koa mpanatanteraka ny Indeed, finoana. Jesus is the soon coming King. Jesosy lay mpanjaka mbola ho avy indray tsy ho ela. So with that background in mind, Ka miaraka amin'izay tontolo zay ao anatin'izay tsika, and while we are still in the atmosphere of the Passover, ary isika mbola ho anatin'ny tontolo na atmosferan'ny Paska, I want to speak on three subjects very quickly. dia iresaka momba an'ireto zavatra reto vetivety. Jesus on the cross. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. When Jesus said, it is finished. Rehefa niteny Jesosy hoe vita. Then I'm going to touch a little bit on where was Jesus between Friday and Sunday morning. Mamela ianareo iresaka kely aminareo hoe taiza moa Jesosy teo anelanelan'ny zoma sy ny alahady. Amen. Amen. And then I'm going to conclude with the resurrection. Dia avy eo ho faranako le izy miaraka amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Is that clear?
mazava tsara ve tompoko azafady atao ofantanara mazava azafady. Now, you find that the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, report that Jesus was crucified approximately for 6 hours. Dia raha mijeritsika ny tatitry ny filazantsara Matthieu, Marka, Luka, ny John fa nandritra ny teo amin'ny adiny enina teo nanomboana ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. He was hanging on the cross for approximately 6 hours. Niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy zany teo eo amin'ny adiny enina teo. You will find that in the book of Matthew chapter 27. Hitanao zany ao amin'ny boky Matthieu toko fahafito amby roapolo. In John chapter 19, Ao amin'ny John toko fahasivy amby folo. in the final moments of Jesus on the cross, Teo amin'ilay fotoana farany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Jesus said these words, Father, it is finished. Izao ny teny nambarany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe raha vita. Amen? Amen? Jesus said, Rayo Vita. Hozy Jesosy hoe Amen. Amen. And then Jesus cried out and said, My Father, why hast thou forsaken me? Jesosy ny antsoantso mafy ny tarainy hoe rayo nahoana dia mafoy ahy ianao. So we're going to, while Jesus was hanging on the cross, he did not speak in English, Father, it is finished. Dia raha ohatra ka jerentsika Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy niteny tamin'ny teny malagasy na teny anglisy hoe rayo vita. He spoke in Aramic. Fa niteny tamin'ny fiteny aramaika izy. It is finished. Hozy izy hoe vita. In Aramic, it means tetelesia. Tetelesia. Amin'ny teny aramiana izy hoe tetelestai. Amen. Amen. He hung on the cross Niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy. and he said, Tetelesia, Dia hoy izy hoe tetelestai. it is finished. Dikan'izany hoe vita. Tetelesia means to accomplish. Ny dikany hoe tetelestai dia hoe It manatanteraka. It means to complete. Dikany io dia hoe mahafeno. It means to bring to an end. Ny dikany io dia mamarana. I came to tell you today Tonga eto aho hiteny aminao androany. that the plan of redemption was accomplished. Ny programa ny fanavotana dia tanteraka. I came to tell you today Tonga eto aho hiteny aminao androany. that Jesus completely finished the plan of redemption. Fa Jesosy navita ny tanteraka, nafeno ny programa ny famonjena. When Jesus hung on the cross, Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, he brought an end to sin. dia nofaranany teo ny fahotana. He brought an end to the work of the enemy. Nofaranany teo ny asan'ny fahavalo. I came to tell you today, Tonga eto aho hiteny aminao androany. if Satan has played an havoc in your life, Raha ohatra Satana ka nilalao sy nanao zavatra teo amin'ny if Satan fiainanao, has crippled your marriage, raha ohatra Satana ka naka fahevana tamin'ny fanambadianao, if Satan has brought diseases upon your body, raha ohatra Satana ka nitondra aretina teo amin'ny vatanao, Tetelesia, Satana it's come to an end. efa tonga ny farany amin'ny asan'ny Satana. Today, the works of Satan Androany ny asan'ny Satana upon your life, eo amin'ny fiainanao, upon your marriage, eo amin'ny fanambadianao, upon your home, eo amin'ny tokantranonao, upon your finances, eo amin'ny ara-bolanao, it's come to an end. mifarany zany. From this afternoon, Manomboka androany tolakandro, new life begins. manomboka ny fiainan-baovao, New hope begins. manomboka fanantenana A vaovao, new marriage begins. fanambadiana vaovao ndray manomboka New androany, joy begins. manomboka zava-baovao ndray. Amen. Tetelesia. Tetelestai. Father, it is finished. Rayo vita. In English, it means to accomplish, Amin'ny teny anglisy dia hoe natanteraka, to complete, na vita hatramin'ny farany, to bring to an end. na marana.
Amen. Amen. Tetelestai in business terms, Tetelestai indray raha eo amin'ny resaka business na fandrarana, it means your debt is paid in full. ny dikan'izany amin'ny resaka fandrarana dia hoe voaloha tanteraka tsy misy intsony ny trosanao. Hallelujah. Hallelujah. You should be hanging on the cross. Ianao no tokony antona teo amin'ny hazo fijaliana. I should be hanging on the cross. Izany tokony antona teo amin'ny hazo fijaliana. I should pay for my sin. Izany tokony andozy sara amin'ny But fahotana. I came to give you good news. Fa tonga eto aho hitondra vaovao When mahafalo Jesus anao. hung on the cross, Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana. he said to mankind, Teo amin'ny toy dia zao no lazainy tamin'ny you zanak'olombelona. don't have to pay for your sin. Tsy ianao intsony tsy maintsy mandoa ny You don't have to fahotanao. pay for your Tsy transgression. voatery ianao intsony ny andony sara ny elokao. You don't have to pay for your iniquity. Tsy voatery mandony sara ny fahotanao intsony ianao. Jesus said to man, Zao no tenen'i Jesosy amin'ny olona. your debt Ny trosanao is paid in full. efa voaloha tanteraka. I came to tell you today Tonga eto aho hiteny aminao androany that your debt of sin, fa ny trosanao efa voaloha. your debt of addiction, Ny trosan'ny fatorana fahazaran-dratsinao, your debt of curse ny trosan'ny ozona is paid in full. efa voaloha zato isan-jato. Today, Androany your name is written in the Lamb's Book of Life. ny anaranao dia efa voasoratra ny amin'ny boky ny fiainana. Now that your debt is paid in full, Zao satria efa voaloha daholo ny you're a trosanao. child of the Most High God. Ianao dia zanak'ilay Andriamanitra avy indrindra. You're a son of God. Zanak'Andriamanitra ianao. You're a daughter of God. Zanaka vavin'Andriamanitra ianao. You are seated together with Christ in heavenly places. Ianao dia miara-mipetraka amin'ny Kristy any amin'ny toerana lanitra. Because your debt is paid in full. Satria efa voaloha tanteraka ny You trosanao. are on your way to heaven. Efa eny an-dalana ho any an-danitra ianao io. There's no more condemnation in your life. Tsy misy fanamelohana intsony amin'ny fiainanao. There's no more sin in your life. Tsy misy fahotana intsony amin'ny fiainanao. Because your debt is paid in full. Satria efa voaloha tanteraka ny You are trosanao. the righteousness of God in Christ. Ianao ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Come on, say amen. Manao vamenina mafy be. Everybody say amen. Tsika rehetra miara-miteny mafy be amena. Come on, everybody say, my debt is paid in full. Tsika rehetra miaraka miteny efa voaloha tanteraka ny trosako. Amen. Tetelestai in English means to accomplish, Ny atao hoe tetelestai amin'ny teny malagasy dia hoe manatanteraka, to complete, mavita hatramin'ny farany, to bring to an end. mamarana ihany koa. In business terms, it means your debt is paid in full. Ao anatin'ny fandrarana na amin'ny business dia ndikany hoe voaloha tanteraka ny trosanao. In the terms of war, in the terms of military, Ao amin'ny fomba fiteny resaka ady indray na miaramila na resaka tafika, tetelestai means ny dikany hoe tetelestai your battle is won. dikany dia hoe efa azo ny fandresena amin'ny adinao. Now you have the victory. Efa anao zany ny fandresena. I came to tell you, Tonga eto aho hiteny aminao. every struggle you have with the devil, Ny ady rehetra zay anananao amin'ny devona. every battle and challenge you have with the devil, Ny ady rehetra sy ny fisedrana mahazo anao avy the amin'ny battle is devona. won. Efa azo ny fandresena. You are amin'ny more ady. than a conqueror. Manoatra noho ny mpandresy anao. You are victorious. Mpandresy anao. You are the head and you are not the tail. Lohany anao fa tsy rambony. No weapon formed against you shall prosper. Tsy misy fiadiana voaforona amelezana anao ka ho ambinina. No tongue raised against you shall stand. Tsy misy lela manohitra anao ka hatsoro zany. From this day I came to charge you Manomboka androany dia tonga eto ampahery anao.
that every battle you go through, fa ny ady rehetra zay lalovanao, every storm you go through, ny tafidrivotra rehetra every zay lalovanao, trial you go through, ny fanenjehana rehetra zay lalovanao, every challenge you go through, ny zavatsarotra rehetra zay atrehanao, before you enter the battle, mialoha ny diranao you are more amin'ny than a conqueror. dia efa mihoatra noho ny mpandresy ady ianao. Before you enter the battle, Mialoha ny diranao amin'ilay ady, you have won the battle already, dia efa nandresy an'ilay ady sady ianao, because Jesus satria Jesosy fought the battle for you. efa ny ady ho anao. Amen. And Jesus said, Tetelestia. Dia zao ny tenen'i Jesosy tetelestai. And the Bible says, he bowed his head and he gave up his ghost. Dia Baiboly milaza hoe dia nanondrika ny lohany izy a, dia nanolotra ny fanahany. I came to encourage you today Tonga eto ampahery anao androany. that the Roman soldiers did not kill Jesus. Za miteny aminao fa tsy ny miaramila Romanina no namono an They Jesosy. might have crucified him. Mety hoe nanombo anazy teo amin'ny hazo They fijaliana might zareo. have pierced him. Mety hoe nanindrona anazy zareo. They might have whipped him. Mety hoe namela azy tamin'ny karavasy. But they did not kill him. Fa tsy ireo miaramila Romanina ireo no namono an Jesosy ho faty. Jesus willingly Fa Jesosy an-tsitrapo gave up his life no nanolotra ny ainy for the sins of mankind. noho ny amin'ny fahotan'ny zanak'olombelona. Jesus is not the victim. Tsy hoe Jesosy akory ny victime, He is the living sacrifice fa izy lay fanatitra for your velona sins and my ho sins. an'ny fahotanao sy ny fahotako. Amen. Amen. Now, you will find that the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Ianao zao dia ahita fa ny filazantsara anankiefatra Matthieu, Marka, Luka, John, they speak much about the crucifixion. dia niresaka be dia be zareo momba ny fanomboana amin'ny hazo fijaliana. Not much is said about the in-between. Fa tsy dia be loatra ny zavatra nresany momba ny teo anelanelany. By in-between, I mean not much is said about from Friday afternoon till Sunday morning. Zany hoe tsy dia be loatra ny zavatra noresana ny amin'ny zavatra nitranga teo anelanelany zoma ka tamin'ny Alahady. So for a few moments, Ka ao anatin'ny fotoana fohy I'm going to speak about those 3 silent days. dia iresaka aminareo ny amin'ireo andro telo andro fanginana ireo. The 3 days of mystery. Telo andro ny zava-miafina, telo andro Where did mystera. Jesus go? Nankaiza zany Jesosy? Where did his spirit go? Nankaiza ny fanahiny? What did Jesus do in between those 3 days? Inona no nataon'i Jesosy tao anatin'ireo telo andro ireo? So for a few moments, we're going to explore some scripture. Ka ao anatin'ny fotoana vitsivitsy dia anome soratra masina maromaro aminareo And find what the Bible says about those 3 silent days. dia ho jerentsika hoe inona no lazain'ny Baiboly ny amin'ireo telo andro fanginana ireo. Even though the gospel does not tell us much, Na dia tsy dia miresaka antsika be loatra aza n'ireo boky filazantsara, but scripture teaches us fa ny soratra masina dia mampianatra antsika about those 3 silent days. momba n'ireo telo andro nangina ireo. Matthew chapter 12 verse 40. Matthieu 12:24. Jesus himself said these words. Jesosy tena mihitsy no niteny an'ity teny ity. For as Jonah was for 3 days and 3 nights in the whale's belly, Fa tahaka ny toeran'i Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibony hazan-drano lehibe, so shall the Son of Man be. dia tahaka izany ihany koa no itoeran'ny zanak'olombelona 3 days and 3 nights telo andro sy telo alina in the heart of the earth. ao am-ponina hoe ao anaty lalon'ny tany. So Jesus said, as Jonah was in the whale of the belly for 3 days and 3 nights, I will be in the heart of the earth. Dia Jesosy zany miteny hoe tahaka ny Jona izay tao akibony hazan-drano lehibe nandritra ny telo andro telo alina, dia hoy izy hoe izaho ihany koa dia ao anaty lalon'ny tany mandritra ny telo andro sy telo alina.
So the first unveiling mystery izany hoe izany a le zava-miafina ataontsika miariary voalohany is given to us in John chapter 12 verse 40. dia nomenantsika ao amin'ny Jaona toko 12 That Jesus will be in the heart of the earth. Matio ngamany fa Jesosy dia ho any ambanin'ny tany. Amen. Amen. The second revelation we have, Ny fanambarana faharoa izay ananantsika when Jesus hung between both the thieves, Jesosy le niantona teo amin'ny hazo fijaliana teo ampovoan'ireo mpangalatra roa lahy. the one thief said, if you are the Son of God, why don't you save yourself and save me? Le mpangalatra anankiray niteny hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao maninona moa raha ahafahanao ianao ny tenanao sy tsy izahay. But Jesus said to the other, Fa zao ny teny Jesosy tamin'le anankiray. the other thief said, Master, remember me when you go to your kingdom. Le mpangalatra anankiray niteny hoe mpampianatra tompo tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. And Jesus said to him, Dia zao ny tenen'i Jesosy anazy, this day anio na androany you will be with me in paradise. no ianonao amiko any paradisa. So the mystery revealed, Zany hoe zany a miseho zany miariary zany le the zava-miafina. 3 silent days, Fa tao anatin'le 3 andro mangina ireo Jesus went down to the earth. Jesosy a nandeha nidina tany ambanin'ny tany. Jesus went down into paradise, Dia nandeha izy nakany paradisa. a place of eternal love and bliss. Toerana feno fitiavana mandrakizay. Amen. 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 1 Peter chapter 3 verses 18 to 20 Petera voalohany toko 7:20 ka hatramin'ny 20. gives us also a very instructive script Dia manome antsika ny koa zavatra toromarika be dia be. where Jesus was for the 3 days. Hoe taiza moa Jesosy nandritran'ireo 3 andro reo. 1 Peter says, Petera voalohany zao ny lazainy. by which also Jesus himself, Fa I Kristy tenany ihany koa he went and preached unto the spirits in prison. nandeha andehanany sy nitoriny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Amen. Amen. While the body of Jesus was in the tomb, Nandritra n'ilay vatany Jesosy tao am-pasana iny zany a. the spirit of Jesus Ny fanahin'i Jesosy went down to paradise, nandeha nakany paradisa, went down to the lower parts of the earth. nandeha tany afaraty lalin'ny tany. Because Ephesians chapter 4 verse 9 says, Satria Efesianina toko 4:7 dia milaza, he who ascended izay efa niakatra into heaven, any an-danitra. first he descended Fa voalohany aloha izy nidina into the lower parts of the earth, ho any ambanin'ny tany, setting the captives captive. ary nanafaka ireo izay nofatorana. Amen. 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 So the mystery of the 3 silent days, Ka ny zava-miafin'ilay 3 andro nangina zany. Jesus went down to the earth, under the earth, Jesosy nandeha nidina tany amin'ny faraty lalin'ny tany. because paradise was under the earth. Satria ny paradisa any ambanin'ny tany. Abraham was in paradise. I Abrahama tany ambanin'ny tany. Daniel was in I paradise. Daniela tany amin'ny paradisa. Moses was in paradise. Mosesy tany amin'ny paradisa. Jacob was in paradise. Jakoba tany amin'ny paradisa. Jesus went Jesosy nandeha to release them from paradise, namonjy nanafaka azy ireo avy any from paradisa. under the earth, Zany hoe tany ambanin'ny tany. and take them with him Dia nakana azy ireo niaraka taminy into the eternal kingdom of God. nakany amin'ilay fanjakana maharitra mandrakizay But an'Andriamanitra. what did Jesus do under the earth? Inona nataon'i Jesosy tany ambanin'ny tany? How many of you want to know what Jesus did? Firy amintsika ny te halala hoe inona nataon'i Jesosy tany ambanin'ny tany tany? Amen. Amen. He went and tore the devil's kingdom down. Nandeha tany izy any dia nandravarava ny fanjakan'ny Satana. Amen. Amen. The devil was deep down to earth, keeping the men and the women of God in paradise, keeping them captive. Ny devoly tany ambanin'ny tany tao amin'ilay atona hoe paradisa, na nageja na matitra ireo olon'Andriamanitra.
But when Jesus, his spirit descended down to the earth, fa Jesosy rehefa nifanahany nidina tany ambanin'ny he tany walked into the corridors of hell. dia nandeha izy tamin'ny couloiran'ny elo. They heard the footsteps of this man called Jesus. Dia henony zareo ny fandeha ny tongo Jesosy. They said, we crucified him. Dia hoy zareo hoe izay eny nanomba an'io tamin'ny The devil said, we put him to the cross. ny devolo ny teny hoe izay nanomba anazy teo amin'ny hazo fijaliana. But look, he's not yet dead. Nefa nijereo fa ohatra mbola tsy maty any izy. We can hear his footsteps. Mbola henonay foana ny fandeha tongony. We can hear him come. Zany fa henonay izy mbola mitoditody tonga ihany. And the Bible says he descended into the lower parts of the earth. Dia baiboly ny teny fa nandeha nidina tany afarany ambanin'ny tany izy. And he went straight to the Lucifer. Dia nandeha nivantana kany amin'ny Lucifer izy. He said, devil, Dia hoy zay devoly give me the keys. ome ho any fanalahidy. Give me the keys of authority Ome ho any fanalahidiny mandrakizay. that Adam gave to you in the Garden of Eden. Ilay nomeny zanak'olombelona tao amin'izay Edena. Give me back the keys of power Averena ty amiko le fanalahidiny fahefana. that you took from Adam. Izay nanglainao tany amin'ny Adama. Satan, today, Satana androany. you are under my feet. Ambanin'ny tongotra ianao. I conquered you. Efa reziko ianao. I put you to an open shame. Efa ataoko afa-baraka ianao. From this day, Manomboka androany. you might be the God of the world, Mety ianao angamba no Andriamanitra izao tontolo izao. but you will not be the God over God's children. Fa tsy ho Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra intsony ianao. From today, Manomboka androany. you will not keep God's children in bondage. Tsy ho fatoranao intsony ny zanak'Andriamanitra. You will not keep God's children in sin. Tsy ho fatoranao amin'ny fahotana intsony ny You zanak'Andriamanitra. will not keep God's children in slavery. Tsy ho ataonao andevy intsony ny zanak'Andriamanitra. They are no longer under your rule. Tsy ambany ny fanapahanao intsony reo. Today, Manomboka it androany. is finished. Vita! I paid the debt in full. Efa voalohako zato isanjato ny trosany. The plan of redemption has been paid in full. Efa voaloha zato isanjato ny programa amin'ny famonjena. Today, Androany. I am reconciling man back to God. Mampiavana ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra indray aho. Man that was lost in sin. Ny olona izay very tamin'ny fahotana. Man that lost his fellowship with Ny God. olona izay very tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Man that became estranged in God's presence. Ny olona izay lasa vahiny teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Today, Androany. the battle is won. Efa azo ny fandresena. The victory is won. Efa azo ny fandresena. I am king. Izao izy ny mpanjaka. I am Lord. Izao no tompo. I am Jesus, Izao Jesosy. the author and the finisher Ilay mpanefa sy of the mpanatompo sy faith mpaneva in finoana. God. Ny finoana ao amin'Andriamanitra. I am reconciling man back to God. Izany mamerina fihavanana indray andreo amin'Andriamanitra. Therefore today, Noho izany androany zany. each one of you, Ny tsirairay avy aminareo rehetra. you don't have to live in condemnation. Tsy miaina anaty fanameloana intsony ianao. You don't have to live in sin. Tsy voatery iaina anaty fahotana intsony ianao. You are the righteousness of God in Christ. Ianao ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny You are a Kristy. child of God, Ianao dia zanak'Andriamanitra. redeemed by the blood of the Lamb. Navotana tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry. Today, each one of you, Androany tsirairay avy amintsika ireto. I don't care how big your sin is. Tsy rarako na ohatra ny ahoana be ny fahotanao. I don't care who you murdered. Tsy rarako hoe iza ny vonoana I don't tany. care how you lied. Tsy rarako ohatra ny ahoana ny The day fandanganana you gave your ataonao. life to Jesus, Fa tamin'ny andro naloranao ny fiainanao an'i your Jesosy. sins are forgiven. Fovela ny heliko rehetra. Amen. You can come boldly to the throne room of God. Afaka manantona mpasahina ny seza fiandriana ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Therefore, when you pray, Noho izany zany rehefa mivavaka ianao. don't pray, oh God, I'm a sinner.
aza manao vavaka tsy ny Andriamanitra zay mpanota be ty e. You're not a sinner, you're a child of God. Tsy mpanota ianao fa zanak'Andriamanitra. You're not a sinner, you're a daughter of God. Tsy mpanota ianao fa zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. You might sin. Mety manota ngamba ianao. You have potential to sin. Ary ianao mety mbola misy taona lava amin'ny fahotana. But when you confess your sin, Fa rehefa miaiky ny fahotanao ianao, Jesus is faithful. Jesosy dia mahatoky. He forgives you your sin. Mamela ny heliko rehetra izy. The Bible says, as far as the east is from the west, Ny Baiboly dia milaza tahaka ny alaviran'ny atsinanana amin'ny andrefana. I take your sins. Dia ohatr'izany ihany koa tondrako ny I remove fahotanao. them far from me, Dia efa nesoriko ny alalavitra azy zany. so that you can come boldly to God. Mba ahafahanao manatona pasahinan'Andriamanitra. And you can go, God, Abba, my Father. Dia afaka miantso an'Andriamanitra hoe Aba ianao le tata. Today, God is your Father. Amin'izao Andriamanitra tatanao. Today, God is your Father. Amin'izao Andriamanitra rainao. Today, God is your Father. Rainao Andriamanitra ankehitriny. A loving Father. Ray be fitiavana. A forgiving Father. Ray mpamela heloka. A Father full of mercy and kindness. Ray feno famondram-po sy fitiavana. A Father that wants to embrace you. Ray zay te amiana anao. What can wash away my sins? Inona moa no afaka manasa manala ny fahotanao? Nothing but the blood of Jesus. Tsy misy afa-tsy ny ran'ny Jesosy rery ihany. What can make me whole again? Inona no amerina indray amin'ny Nothing fahatanterana? but the blood of Tsy Jesus. misy afa-tsy ny ran'ny Jesosy rery ihany. I don't care how big your sin is. Tsy raharahako na ohatra ny ahoana ny habean'ny I fahotanao. don't care how crazy your sin is. Tsy raharahako na fahotana dala be tahaka n'inona When aza nataonao. Jesus said, Father, it is finished, Fa Jesosy rehefa niteny hoe raha vita. your sins are forgiven. Voavela daholo ny heliko rehetrarehetra. Your debt is paid in full. Lo zato isanjato ny trosanao. Christ redeemed you. Kristy namonjy anao. Today, Androany by faith, amin'ny finoana. today, Androany each one of you, ny tsirairay avy amintsika rehetra. by faith, Amin'ny finoana you are seated with Christ miara-mipetraka amin'ny Kristy ianao. in heavenly places. Any an-danitra. Heaven is your home. Ny lanitra tompoko ny fonenanao. Amen. Amen. So from today, Ka manomboka androany don't walk in condemnation. aza mandeha miaraka amin'ny fanamelohan-tena intsony. Don't walk in sin. Aza mandeha miaraka amin'ny fahotana intsony. Jesus loves you. Tiany Jesosy ianao. The songwriter says, Jesus loves me, this I know. Ny mpamorokira zay ny teny hoe tia Jesosy ary tena fantatro mariny zany. Amen. 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 We're going to talk about the resurrection. Iresaka amin'izay tsika za momba ny fitsanganana amin'ny maty. Go back home Rehefa mody ianao and read the book of Matthew, dia vakio ny boky Matio chapter 19 toko faha 9 and chapter 20. sy toko faha 20. There's some nuggets that we can look into the scripture. Misy zavatra maro be zay afaka jerentsika The amin'ny Bible alalan'ny soratra speaks masina. of Mary, the mother of Jesus, Mary, the other Mary Magdalene, and Salome. I Matio dia miresaka momba Maria reny Jesosy dia le Maria anankiray Maria Magdalena sy Salome. The Bible says Zao lazay ny Baiboly hoe they carried some embalming anointing. I zareo reo dia nitondra diloilo fanosorana vatana mangatsika. Amen. Amen na. Amen. And when they carried the embalming anointing, they began to talk amongst themselves. Dia rehefa nitondra n'ilay diloilo fanosorana razany reny izy dia mifampiresaka ohatra zao. We are going to embalm the body of Jesus. Tsika nositra diloilo ny vatan'i Jesosy. Who is going to roll away the stone? Dia iza nefa n'izany ny anakodian'ilay vato amintsika reto. Amen. But when they came to the tomb, Fa rehefa nanatona n'ilay fasany zareo they found the stone rolled away. dia hitany zareo fa efa nikodika ilay varavarana vato. Only the book of Matthew says an angel sat upon the stone. Dia ny boky Matio rery ihany ny teny hoe nisy anjely nipetraka teo ambonin'ilay fasana.
Why did the angel sit upon the stone? Fa maninona moa ilay anjely no mipetraka teo ambonin'ilay Because vato? he never wanted the Roman soldiers. He never wanted the Roman soldiers Satria tsy tiany mihitsy hoe izy miaramila Romanina. to roll back the stone and shut the tomb. Izy miaramila Romanina indray anakodia indray anakatona ilay varavaran'ny fasana. The lady said, who is going to roll away the stone? Dia zareo zany miteny hoe iza zany na anakodia an'ilay I came to tell you today, tonga eto hiteny aminao androany. you might be asking the question, Ianao ngamba mety manontany tena hoe who is going to roll away my hardship? iza zany zao mba hanala n'ity fahasarotam-piainako Who ity? is going to roll away my cancer? Iza ny hanala n'ity homamiadana eo amin'ny Who fiainako is going ity? to roll away my pain? Iza ny hanala n'ity fanaintainana eo amin'ny fiainako ity? Who is going to roll away the storms of my life? Iza ny hanala n'ity tafio-drivotra eo amin'ny fiainako ity? You might be carrying a storm, Ianao mety milanja but I tafio-drivotra anao. came to encourage you Fa tonga eto ampahery anao that the angel will roll away the stone. fa ny anjely anakodian'io Your sickness tafio-drivotra is io. rolled away. Io aretina eo aminao io Your miala. pain is rolled away. Io fanaintainanao io Your dia divorce esorina is miala. rolled away. Ny ozona esorina Your miala aminao. cancer is rolled Ny away. homamiadana eo amin'ny fiainanao dia Your esorina. diabetes is rolled Ny away. diabetanao dia esorina eo Your amin'ny blood fiainanao. pressure is rolled away. Ny tension miakamidina eo amin'ny fiainanao io miala io. And you know what? Dia mba fantatrao mo, The angel is sitting on the stone le anjely nipetraka teo ambonin'ilay vato. because he does not want Satan to bring back the cancer. Ina ny antony? Satria tsy tiany le fahotana merina indray le homamiadana. He doesn't want Satan to bring back the diabetes. Satria tsy tiany satana merina indray ny I diabeta. came to tell you the stone is rolled away. Tonga eto hiteny aminao efa nakodia le vato. No disease is going to come back upon your life Tsy isy aretina hiverina amin'ny fiainanao intsony. because the angel rolled away the stone. Tonga satria ny anjely efa nanakodia an'ilay vato. Amen. When these women go in, they see the tombstone rolled away. Dia rehefa nandeha zany reto vehivavy reto dia hitany efa nikodia ny vato. They find an angel sitting at the head side and an angel sitting at the feet. Dia nahita izy misy anjely anankiray mipetraka teo andoham-pandriana tao am-pasana dia anankiray tetỳ tongo-pandriana tao am-pasana. And the napkin that they tied the head of Jesus Dia ilay lamba namatorana ny lohan'i Jesosy was folded. Go back and read scripture. It was folded and placed aside. ny baiboly dia manoratra tsara mihitsy hoe efa nivalina le lamba dia nipetraka tsara teto amin'ny nakisaka teto. What does the folded napkin placed aside means? Inona moa ny dikan'ilay hoe lamba iny nivalina napetraka teo amin'ny ilany teo? In the Jewish custom, Amin'ny fomban'ny jiosy, when you go to a restaurant ianao rehefa mandeha miditra toeram-pisakafoanana restaurant and you have eaten the food, dia rehefa avy nisakafo ianao you have enjoyed the meal, efa avy nisitraka ianao zany hoe nakafy an'ilay sakafo ianao, you enjoyed their hospitality. rehefa nafinaritra anao ny fomba fandraisan'ny zareo In anao the Jewish custom, amin'ny fomban'ny jiosy, if you are coming back to the restaurant because you enjoyed their hospitality, raha ohatra ianao ka mbola iverinao amin'ilay fisakafoanana na le restaurant satria nafinaritra anao le fandraisana, you fold the cloth, you fold the hand cloth, dia avalinao tsara le lamba and you place it on famafana the table. dia apetraka eo ambony latabatra, So that when the waiter or the owner sees the folded hand cloth, dia amin'izay rehefa hitan'le serveur na le tompon'ny restaurant hoe navalinao le lamba, he knows that you're going to come again. dia fantany fa mbola iverina ianao zany. I came to tell you today, Tonga eto hiteny aminao I androany, came to encourage you. tonga eto ampahery anao. Jesus said, you put me to the cross. Jesosy niteny hoe nareo nametraka teny You amin'ny hazo nailed me fijaliana, to the cross. dia nareo namona teo amin'ny hazo You fijaliana, placed me in the tomb. dia ianareo koa no nitondra tato But am-pasana, I am coming back again. fa mbola iverina indray aho izy izy, I'm coming back again. mbola iverina, I'm coming back again. mbola iverina, Not to stay. Not to stay. tsy hoe hijanona, I'm coming back.
fa ivernao to take my people home. aka reo oloko ho any I came an-trano to encourage you today tonga eto ampaherinao that the androany folded cloth fa lay akanjo navalina that io was on the tomb, izay teo amin'ny fasana Jesus said, zany lazainy Jesosy you might have killed me, mety nareo namono but I'm anga coming back with new life. fa mbola iverina indray miaraka amina I'm fiaina coming back to vaovao take my church home. ho avy indray aka ny fiangonana ho any an-tranoko Hallelujah. Hallelujah. This is the hope izany no fanantenana that you and I have, izay ananako sy anananao that this world is not my home. fa ity zao tontolo zao ty tsy aty I'm tena just passing fonenantsika through. mandalo fotsiny any tsika eto When I hear of wars and the rumors of wars, za rehefa mare an'ireny fanambarana ato sy zavatra maro be Jesus reny Christ is coming again. toy zao hoe Jesosy Kristy efa ho avy Amen. amen Tell your neighbor, Jesus Christ teneny le akaikinao hoe Jesosy Kristy is coming again. efa iverina indray Amen. We find Mary and Salome, they leave the tomb and go back to the home. dia hitatsika i Maria Salomea lasa nandeha nodina kany an-trano But Mary Magdalene fa i Maria Magdalena kosa still lingers at the graveside. mbola nitoetra ny janona teo nanodidina ny fasana teo ihany And then she saw an angel dia avy eo izy nahita anjely and she said, Master, dia hoy izy hoe tompo tell me, please tell me where you laid my master. mbala zao a miangavy re a nataonao aiza ny tompoko And Jesus looked at her dia Jesosy nijery anazy and said, Mary. dia hoy izy manjana azy hoe Maria She recognized his voice. tonga dia fantany ny feony And she said, Rabboni, Rabboni, Master, Master. dia tonga dia teny izy dia niteny hoe raby eo tompo She knew Jesus was risen. nafantatra izy fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Amen. Amen. He's not dead. tsy maty izy He's alive. velona izy Amen. Jesus is not dead. tsy maty Jesosy Therefore, I came to encourage you. ka noho izany tonga eto ampahery anao When you come into your secret place with God, ianao rehefa tonga amin'ilay toerana mangina place secret don't be place like secret Mother anao. Mary and Salome. aza ohatra n'ilay Maria anankiray Salome anao Come and hurriedly go away. tonga anao dia maikamaika be anao dia hiala eo I indray encourage you. fa ty ampahery anao a When you come into the time of prayer, rehefa tonga anao anatina fotoana ivavahana learn to linger with God. dia mianary anao mitoetra miaraka Learn to amin'Andriamanitra stay in His presence. mianary anao mitoetra eo amin'ny fanatrehana Learn to dwell in His presence. mianary anao mitoetra eo amin'ny fanatrehany Don't be occupied with activities and programs. aza dia rarahina loatra le fandaharam-potoana sy When programa you be learn to linger with God, fa rehefa mianatra ianao mitoetra tsy miala you will miaraka surely amin'Andriamanitra, see Him. dia azo antoka fa tsy maintsy ahita azy When you ianao learn to linger with God, rehefa mianatra ianao mitoetra eo you will amin'Andriamanitra, surely hear His voice. dia azo antoka fa tsy maintsy andreny feony ianao Many people, be dia be ny olona we are Christians, isika kristianina but we don't know how to linger in His presence. fa tsy haitsika intsony le mijanona We don't know how mitoetra to amin'ny wait fanatrehana. in His tsy presence. mahay tsika miandro eo amin'ny fanatrehana And therefore we don't know how to hear God. dia vokatrizay dia lasa tsy mahay miaino an'Andriamanitra isika The Bible says in Romans chapter 8 verse 11, baiboly dia milaza amin'ny romanina toko valo andiny faraika amby if the folo same Spirit raha fanahy iray ihany na fanahy that mitovy rose ihany Jesus from the dead, izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty if that Spirit dwells in you, raha ohatra ka io fanahy io no mitoetra ao anatinareo He will quicken your mortal body. dia izy no amelona ny tenanareo izay mety maty I came to tell you today, tonga eto hiteny aminareo androany whatever is dead in your life, fa ninina maty eo amin'ny fiainanao whatever is dying in your life, ninina
If the resurrected spirit of Christ comes into that dead spirit, it will resurrect. The resurrected power of Christ can heal you of your cancer. Everything that's dead, everything that's dry, everything that has no life, let the resurrected spirit of Christ come in. Let the resurrected spirit of Christ, let the Spirit of Christ come in. When the resurrected Spirit of Christ comes in, your finances will change. Your marriage will change. Your drunken husband will change. Your children on drugs will change. You will receive promotion at work. You will be blessed when you go. You will be blessed when you come. Amen. Your life will never be the same again. Let every head be bowed. Let's stand. If you want the resurrected power of Christ to change your life, if you want the resurrection power of Christ to heal your body, if you want the resurrection power of God to come in and change your marriage, bless you at work, I want you to leave your seat and come forward quickly. Leave your seat and come forward quickly. If you want the resurrected power of Christ, Pastor Emmanuel, Pastor Adrian, come. You know, I need thee, oh I need thee. I need thee, oh I need thee. Sing a nice song. I need thee, oh I need thee. Every head bowed and every eye closed. Every hour I need thee. So bless me now, my Savior. I come to I need thee. Savior, hear my humble cry, whilst on others thou art calling. Do not pass me by. Come
Come on, everybody sing. Savior. Hallelujah. Sing it again now. Yes, Lord, yes, Lord. Father, do a mighty work. One more time. Pastor Manuel, come pray. Lift your hands to the Lord. Pray this prayer with all your heart. Say, Heavenly Father, I thank you for your word today. I thank you that Jesus paid the price. That in you, Lord, I have the resurrection and the life. You paid the price for me. In you I am totally set free. I am free from sin. I am free from Satan. And I am free from all the works of darkness. I receive Jesus. And through him, I am a child of God. I am redeemed. And I am chosen. Thank you, Jesus. That because you live, I have life in you. From today, by faith, I walk and live in the newness of life through the resurrected Christ Jesus our Lord. Glory to God for this new life. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Woo! Are you ready to receive the power of God? The power of God will touch you now. Jesus has conquered death. Has overcome sickness.
Efa nandresy ny aretina. And He has broken and redeemed us from the curse. Rehefa nopoteny dia navotany tamin'ny If you're ozona sick ianao. now, Raha marary ianao zao. God will heal you now. Andriamanitra nasitrana anao zao dia zao. You will be set free from every bad dreams Ho afaka ianao amin'ireo karazan-javatra maro. and every witchcraft spirit Ary ny amin'ny hery famosavina sy ny will be broken right now. dia ho potehany zany zao ankehitriny zao. The fire of God Ny afin'Andriamanitra will burn every spirit, andoro ny fanahy rehetra. every curse, Ny ozona every rehetra. witchcraft Ny famosavina will be rehetra. burned by the fire. Dia ho may amin'ny alalan'ny The afo. fire of God Ny afin'Andriamanitra will come dia ho and avy. burn Andoro every witchcraft ny right famosavina now. zao ankehitriny Wherever zao. you are, Naiza naiza the misy fire anao. of God will Ny come. afin'Andriamanitra The io. fire will come. Ny The afin'Andriamanitra fire is io. Ny coming. afo. Prepare. Andoro. I will count. Anisa. 1, 2, 3. Isa roa You telo. will count with me. Miaraka manisika. Everywhere. Miara manisika. Wherever you are. Naiza naiza misy Even anao. at the back. Na dia any Even the middle. dia miara. The power of God Dia tsapy anao The ny fire of herin'Andriamanitra. God Ny will afin'Andriamanitra. look at you. Ikorina The fire. Afo. The fire. Afo. Every evil spirit Io andray anao. will be burned Andoro. right now. Sao ankehitriny zao. Every witchcraft. Ny famosavina Every rehetra. witchcraft. Ny famosavina Every ny spirit ratsy of death. Ny fanahy Every fahafatesana. curse Ny ozona will be rehetra. broken Dia ho potika. by the Amin'ny fire. alalan'ny afo. I said fire. Ia rehefa mitena I said afo. fire. Ia hoe afo. Fire. Afo. Fire. Afo. Every growth. Every growth. Ny aretina. Cancer. Ny homanadana. Problem. Blood problem. Ny olana any amin'ny ra. Sickness in the disease. Aretina any amin'ny Cancer. homamiadana Eye cancer. problem. Ny olana amin'ny Knee maso. problem. Ny olana dia Kidney amin'ny. problem. Ny olana any amin'ny You will be aty. healed right Ny now. sitrany ianao zao ankehitriny zao. Right now. Zao ankehitriny zao. We will count together Miara manisika. and we shall release our faith. Dia mandray fanasana antsika amin'ny finoana. Are you ready to receive your miracle? Fonina ve ianao andray fahagaganao? Your miracle is not tomorrow. Tsy rampitso le Your fahagagana. miracle is now. Fa zao ankehitriny zao ny Faith fahagagana. is now. Ray izany zao. God wants to heal you now. Dia nasitrana anao zao dia zao Andriamanitra. The price has been paid. Efa voalony sarany rehetra. Right now. Zao ankehitriny Wherever zao. you are. Naiza naiza misy Where the anao. pain is. Naiza naiza misy Immense manantenanao. Na any amin'ny Your kiponao. body is a temple of God. Ny vatanao dia You tempolin'Andriamanitra. belong to Jesus. Anandran You have Jesosy been ianao. redeemed by the blood of Jesus. Efa navotana tamin'ny alalan'ny rano Jesosy ianao. God will set you free. Andriamanitra Right navakanao. now. Zao ankehitriny zao. Refuse. Lavo tanteraka. Refuse. Lavo. Every witchcraft. Ny Every vavamosavina rehetra. disease. Ny aretina Every rehetra. pain. Ny fanentena. Refuse. Lavo. Renounce. Every poverty. Lavo ny aretina rehetra. Renounce. Lavo. Say with me. Tena avere Say, miaraka Father amizao. God, Tenene Andriamanitra I ray eo. renounce. Lavoko. Say, I renounce. Tenene lavoko. Every disease. Ny aretina rehetra. I renounce. Lavoko. Every witchcraft. Ny famosavina rehetra. I refuse. Lavoko. Every ancestors Ny razambe. curse. Ozina razambe Ancestors rehetra. curse. Ny oziny razana I rehetra. renounce. I Lavoko. break every tie Potehako eo amin'ny with fiainana. my fathers, Eo amin'ny with my ancestors, ny lilina fifandraisana tamin'ny razambe. by the tany blood of Jesus. amin'ny alalan'ny rano Say, Jesosy. Father, Tenene rayo. set me free Afawa. because of the blood of Jesus. Nune amin'ny rano Jesosy. Set me free, Father. Afawa rayo. Father, Rayo. have mercy. Manjafu amko. Father, Rayo. because of the blood, Nune amin'ny ra. set me free. Afawa. Free. Afawa. Free. Afawa. Right now, Sawa ketin we sawa. shall count. Miara manisika. Isa. Say count. We shall count 1, Miara manisika. Isa. 2. Rua. When we say free, Rehefa miteny hoe telo a. you don't say, you say fire.
rehefa miteny hoe telo dia tsika rehetra miara miteny hoe afo And the fire of God will set you free. dia ny afon'andriamanitra nafaka anao Even the choir, atatra ty amin'ny the korala power of God ny will herin'andriamanitra come into you. irotsaka The aminao fire of God. ny Do you afon'andriamanitra want the anointing? mila n'izany io Do you want a zavy new fire? mila afovovy ianao Do you want a new mila fire? afovovy ianareo A new anointing? mila fanosorana vovovy Lift your ianareo hand. Open your heart. sokafo ny fonao androany This is your time fotoananao to zao receive the fire of God andraisana ny afon'andriamanitra with a new passion. miaraka With amina a new pasion zeal vaovao miaraka amina for God. fastona vaovao God an'andriamanitra wants to use you dia ampiasa nareo andriamanitra powerfully, mightily. amin'ny fomba mahery Every vaky limitation ninina will be famerana broken dia ho tapaka right zany now. sao ankehitriny zao Every limitation, ninina every fetra hindrance, ninina every famera burden ninina will be fisakatsara broken dia ho by the potika fire of God. oka ny By afon'andriamanitra the fire of oka God. ny By the afon'andriamanitra amin'ny fire. alalan'ny afo By the amin'ny fire. alalan'ny afo Every witchcraft. ninina fantasi sao ankehitriny zao sao ankehitriny zao mahe Because of the blood. nony amin'ny raha The price has been paid. tenene voalony The tozareo curse efa is miozona removed. efa miala ny ozona Right now. sao ankehitriny zao The fire is coming. efa mirotsaka ny Prepare afo yourself. The fire is coming. efa tonga ny afo Fire everywhere. afo manerana ny toerana rehetra Fire is coming. ho avy ny afo Everywhere. amin'ny toerana rehetra Everywhere. amin'ny toerana rehetra Everywhere. amin'ny toerana rehetra Everywhere. amin'ny toerana rehetra amin'ny Everywhere. toerana rehetra Every limitation. tsy ny famerana Every rehetra witchcraft. ny Every sakana poverty rehetra will be broken ho potika daholo by zany the amin'ny fire. alalan'ny afo By the power. amin'ny alalan'ny In the hery name of Jesus. amin'ny anaran'i We shall jesosy count now. miaraka manisa amin'izay tsika When zao we say free, rehefa mitentsika we telo say fire. dia miara mitentsika We say afo fire. afo Your testimony shall be great today. ho goavana be ny vavolombelonao androany Your testimony shall be great ho now. goavana be ny fijoroana vavolombelona Yes. zany Do you mihitsy believe? mihinana zany ve If you ianao believe, raha mily you ianao shall see the glory of dia God. ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra Will you believe today? ino ve ianao androany God is ready. Are you vonin'andriamanitra ready? fa ianao ve Are you vonina ready to receive? vonina ny andray ve God ianao is here to give you. eto andriamanitra androany anome ianao Only receive today. andray ianao androany Only you have to receive. fa ianao tonga eto andray fotsiny ihany Because of Jesus. noho ny amin'i jesosy Because the price has been paid. satria efa nalohany Because of the saranrehetra blood of Jesus. noho ny amin'ny ran'i jesosy Is speaking for your breakthrough. dia ny ran'i jesosy a no miteny ho The an'ny Holy Spirit will fambiazanao locate you. ny fany masina hita ny toerana misy anao Shandalaba. Hikalamanda laba. Handalaba shatalamanda. Hikalamanda laba sata. Hikalamando. Himando. My Father. Brayo. Do something. My manao vazaza Father. Your people is crying. miantsoantso ny vahoakanao rayo Have mercy. mamindrafoao rayo Heal the sick. sitrano Deliver your marare people. afao ny My vahoakanao God. zao akatry We zao are crying unto you. miantsoantso anao Have zay mercy. mamindrafo jesosy You are alive. velona Holy ianao Spirit. Holy Spirit. fany masina Spirit of God. Move powerfully mietsea amin'ny fomba mahery by vaky the fire of God. amin'ny alalan'ny afon'andriamanitra Shatalamanda. Prepare Prepare yourself. nareo koralina miomany Prepare nareo yourself. oko nareo anomana ny tenanareo This church. ny fiangonana There's a great anointing for this church. misy ositra goavana be Where anty there will be fiangonana ity miracles in every service. samy no fakagana There will be anaty fotoam-bavaka rehetra There will be fanafana sign and wonders izy famantarana sy in this fagagana assembly. God will use you powerfully. andriamanitra ampiasanao amin'ny You fomba mahery walk in vaky sign and wonders andeha amin'ny famantarana sy with the fagagana anao anointing of God. miaraka amin'ny ositra avy Prepare amin'andriamanitra yourself no mano ny for tenanao new power. Shalabalos sakalamanda.
Ikalamanda laba. Ikalamanda laba. Ikalamanda laba. Ikalamanda. Handalaba sata lamanda. Ondelebe shata. Shata lamanda. Otoloba shikalamanda. Handalaba sandalaba. Ikalamanda. Ikalamanda. Yalaba sandalaba. The Holy Spirit is filling you. The Holy Spirit is filling His people. The Holy Spirit is filling His people. Open your heart. Let the Holy Spirit fill you. Let the Holy Spirit fill you. Everywhere. Holy Spirit is coming into you. Over your family. Over your children. Shalabandalaba. Over the choir. The Holy Spirit is coming. The fire. The fire. The fire. The fire. The fire. The fire. We shall come together. We shall come together. When we say free, when we say free. Say one. Say one. The fire is coming. The fire is coming. Say one. Deliverance is coming. Deliverance is coming. Devil must go. The power of witchcraft is being broken. I said fresh fire. Receive the fire. Look at me. Look at me. Look at me. Are you ready to receive the fire? Are you ready? Look at me. Say, I receive the fire of God. Say, I receive the fire of God. Take it. 1, 2, 3. Receive Holy Spirit, receive your healing. Receive your healing. Swelling is leaving your feet. Swelling is leaving your feet. Swelling. Enflure pas. Bad dreams. God is setting someone free from bad dreams. Les démons, femme de nuit. Femme de nuit. It's being broken now. Les esprits impurs. Des démons qui rentrent par des péchés sexuels. Le mari de nuit.
les esprits impurs. fanamanambady Maintenant fanarao même. maloto Je déclare la délivrance. ambaraka zao kehitriny zao fanafana Reçois. raiso zany Reçois. raiso Esprit impur. ny fanahy maloto Esprit impur. fanahy maloto Esprit impur. fanahy maloto Esprit impur. fanahy maloto Immoral. Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Tu es délivré de la sorcellerie. afaka amin'ny famisaviana rehetra ianao zao Tu es guéri maintenant même. sitany ianao zao ankehitriny zao Mauvais rêve. ny nofo ratsy Des démons de la forme des hommes. ny devoly miseho amin'ny endrika olombelona Tu es délivré maintenant même afaka zao ankehitriny zao de ianao toute présence diabolique. De ny toute présence diabolique. le fanatrehana présence diabolika Tu es délivré maintenant même. afaka zao ankehitriny zao Reçois ianao maintenant même. ray zao ankehitriny zao Renonce ce mauvais esprit. lavy reny fanahy Mauvais maloto rêve. reny Mauvais rêve. nofo ratsy Rêve impur. ny nofo maloto Les rêves des hommes. ny nofo miaraka amina Des lehilahy démons dans les formes des hommes. ny devoly miseho amin'ny endrika olombelona Des démons dans les formes des animaux. ny devoly miseho amin'ny endrika za biby Des démons dans les formes des chiens. devoly miseho amin'ny endrika alika Maintenant même quelqu'un et Dieu va délivrer. zao ankehitriny zao misy olona eto afan'Andriamanitra zao dia zao Des rêves des esprits dans la forme des animaux. amin'ny manofy misy fanahy endrika biby Maintenant même tu es délivré maintenant même. zao ankehitriny zao afaka ianao Je parle à ce démon maintenant même. miteny amin'ny devoly io zao ankehitriny Sors au nom zao de Jésus. mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Sors. mivoaka Les démons ny devoly dans les formes des serpents. amin'ny endrika biby lava Dans les formes des scorpions. amin'ny endrika maivaka scorpion mivoaka Sors. voaka Sors. mivoaka Les démons dans les formes des hommes. ny devoly amin'ny endrika Les olona esprits impurs. amina fanahy maloto L'esprit de nuit. ny fanahy Mari de amin'ny nuit. alina fanahy manambady fanahy Mari manambady de nuit. fanahy manambady L'esprit impur. ny fanahy maloto Femme de nuit. ny vehivavy Sors au nom de manambady Jésus. amin'ny alina mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Quitte le corps. miala amin'le vatana Lâche. Quittez. avitsoro Quitte mivoaka la miala famille. esoa miala amin'ny Pars. ankonana ny fianakaviana miala zao L'esprit de mort. ny fanahy L'esprit mifavatesana de mort. fanahy mifavatesana L'esprit de mort. fanahy mifavatesana L'esprit de mort. fanahy mifavatesana Causé par des hôtels diaboliques. amin'ny alalan'ny Les fanatsambana hôtels diabolika sataniques. ny masy Les hôtels manatsambana ancestrales. ny Ces fanahy hôtels sont nrazambe brisés maintenant même. potehako zany zao ankehitriny Les zao hôtels diaboliques. ny Hôtel de la altara diabolika sorcellerie. rehetra ny altara Maintenant famisaviana même. zao ankehitriny zao Dis je renonce. tenene laviko zany Tous les hôtels diaboliques. ny altara diabolika rehetra Les hôtels de mes ancêtres. ny altara ny razambeko De rehetra mes ancêtres à érigé. izay ny teny razana hatramin'izay Maintenant même. zao ankehitriny On va zao détruire ces hôtels. potehatsika reny altara ny razambe Les rehetra reny hôtels ny altara qui te gardent à l'arrière. izay mbola Qui te mamaky gardent dans la pauvreté. izay miazona anao anaty Les fahantrano hôtels qui militent contre ce peuple. ny altara zay mbola Va être miazona anao détruite anaty par le feu fahatrano de Dieu. potehatsika amin'ny Dis je miazona renonce ces andriamanitra hôtels. ravo zany Hôtel de la religion. ny altara ny fombafomba mpivavahana Hôtel ancestral. ny altara ny razambe Hôtel idolâtrie. ny altara ny Je fampitsana renonce. laviko Je zany renonce. tenene laviko Maintenant zany même. laviko zany zao ankehitriny zao Maintenant même. zao ankehitriny Levez la zao main. asandrato ny tananao Le Saint-Esprit va détruire ny fanahy masina androany tous amotika les hôtels de la pauvreté. ny altara ny fahantrana Les rehetra hôtels de la pauvreté. ny altara ny Les fahantrana hôtels d'échec. ny altara ny tsy L'hôtel de fahombiazana la malédiction. ny altara ny Sera fanizonana brisé maintenant même. potika zany zao ankehitriny Quand zao je vais dire 3, manisa telo ah quand on va dire 3, rehefa mitenitsika hoe tous telo les hôtels vont être détruits. de ho potika daholo ny altara rehetra Les hôtels ny altara sous les arbres, izay amban'ny olombelona dans la rive de la mer, ny altara any amin'ny ranomasina dans les eaux, any anatin'ny rano dans la croisée, any amin'ny dans les cimetières. any ampasana Les hôtels que nos pères, nos papas, ny altara zay nataon'ireo razambe reo tata sy tatabe rehetra reny renoncez.
Lave zany. Renoncer. Lave zany. Dis papa, pardonne-moi. Tenene rayo mamela ny eloko ianao. Pardonne nos papas. Pardonne les péchés. Mamela ny eloko Les rehetra. iniquités Ny de fahotana nos rehetra. parents. No ray aman-dreny. Pardonnez. Mamela. Donne-nous la délivrance. Omeo anay fanafana. Je vais prospérer. Fa teo ambinina. Je veux la santé. Teo salama. Je veux le promesse de Dieu. Te mila nireo fampanantenana Je veux mon Andriamanitra rehetra. héritage. Papa, Rayo. je te donne l'autorisation Omeko fahefana ianao. avec tes anges Miaraka amin'ireo anjelinao. de détruire Andrava tao. Andrava. tous les hôtels diaboliques Ny altara diabolika rehetra. que nos parents Izay nataon'ireo ray Nos aman-dreny. ancêtres. Ireo razambe. ont érigé. Izay natsangana. Je renonce à ces hôtels. Laviko reny altara ireny. Maintenant même, papa, Izao ankehitriny izao papa. par le feu de Dieu, Amin'ny alalan'ny afin'Andriamanitra. détruis ces hôtels Poteo daholo reny altara rehetrarehetra reny. et donne-moi la délivrance. De omeo fahafahana hafawa. Est-ce que vous êtes prêts? Vonina amin'izay ve nareo tompoko? Cette semaine même, Amin'ity herinandro ty ihany a. vous allez voir la puissance de Dieu Ahita ny herin'Andriamanitra ianareo. dans votre finance. Ao amin'ny fidiram-bolanareo. Vous allez voir le miracle financier. Ahita fahagagana ara-bola Vous allez ianareo. voir. Ho La hitanareo pauvreté zany. va vous quitter maintenant même. Hiala aminareo zao ankehitriny zao Est-ce que vous êtes fahanjana. prêts? Vonina ve. Le feu de Dieu. Ny afin'Andriamanitra. Notre Dieu est un Dieu un feu dévorant. Ny Andriamanitsika de afo mandevona. Et le feu de Dieu va détruire tous les hôtels qui militent contre votre progrès. Ary ny afin'Andriamanitra andrava ireo rehetra zay manakana ny fandrosoanao. Le feu de Dieu va détruire tous les hôtels qui militent contre votre réussite, votre famille. Ny afin'Andriamanitra anohitra zay rehetra manohitra ny fahombiazanao amin'ny fianakavianao sy ny fiainanao. Are you ready? On va Vonina compter ve 1, ianao. 2, 3. Anisa isa roa telo tsika. Et la puissance de Dieu va venir chez vous. Ary ny herin'Andriamanitra irotsaka aminareo. Misy olona efa afaka, misy olona efa nandray fanafana ve eto afaka mijoro Si avolom-belona. quelqu'un est guéri maintenant, il peut venir devant. Raha misy olona efa nafana ianao na sitrana ianao a, makanesa atao aloha tambadika ato azafady zay efa natsapy ianao efa sitrana. Baissez la main, baissez la main. Nanafa. Baissez la main, baissez la main. Ampidino ny tanareo vetivety, ampidino ny Si tanareo. quelqu'un est guéri, déjà guéri, Raha efa misy olona nandray fanasitranana efa Dans son sitrana ianao corps. zany amin'ny vatanao. il avait un grosseur, Ohatra nisy fifotosana Ou une ianao. douleur, c'est Na parti. ihany koa fifotosana, il peut tumeur. venir. De tonga de makanesa Levez la main, levez la main. atsangana ambony an-tanana raha misy olona efa Et puis on va natsapa continuer à sitrana prier ianao. pour briser les hôtels. Sa alohany hanandravantsika ireo altara rehetra. Est-ce que quelqu'un a reçu la puissance de Dieu? Misy olona hoe nandray ny herin'Andriamanitra. Il y avait fort d'eau sur son dos. Il Nisy était lourd. ianao tsy afaka nietsika Un teo poids est narary parti. lamosinao de aveo ny alina le Si vous êtes fanaintena. là, levez la main. Raha ohatra ka ianao sy atsangana ambony ny tanana J'avais des sitrana douleurs. ianao. Maintenant, Nisy c'est parti, fanaintena ianao levez fa la zao main. efa niala atsangana ambony ny tananao raha efa nisy fanaintenana niala taminao. Est-ce que Dieu a touché quelqu'un ce soir? Nisy olona nikitian'Andriamanitra ve? Viens là-bas, va là-bas. Makanesa tabatiaka ianao azafady. Il y a une autre personne. Est-ce Misy olona efa natsapa fanasitranana ve quelqu'un qui a kasian'Andriamanitra? reçu le toucher de Dieu? Misy olona natsapa ny kasika-Andriamanitra Levez ve? la main, n'ayez pas peur. Atsangana ambony ny tanana raha ianao zay aza Viens matahotra. devant, viens devant. Makanesa ty aloha ianao azafady Une makanesa. autre personne, Makanesa ty aloha nareo le une autre personne, tout ce que Dieu a touché. misy Viens olona vite, zay viens olona vite. efa nikasian'Andriamanitra makanesa ny akangana Un vatana. problème, les pieds pouvaient Ohatra pas hoe bouger. manana olana ianao tsy afaka nietsika ny Bougez les tongotra pieds, teo. bougez les pieds. Ai tsy ny tongotra raha tsy afaka Problème de nietsika main. Il y avait douleur de ianao. main. Raha nanana olana fanaintena ianao tamin'ny Bougez la tananao. main, bougez la main. Ai etseo ny tananao de Dieu tsereo. a touché beaucoup de personnes. Efa be dia be ny olona nikasian'Andriamanitra. Commencez à bouger la main. Manomboa etseo amin'izay ny tananao. Touchez là où il y avait un gros. Quelqu'un avait un grosseur. Kasi mety misy olona nanana fifotosana be teo. Ça a commencé à devenir petit. De efa niena le izy. Et ça va disparaître maintenant. Ary anjavona tanteraka io zao. Testez, vous allez voir. Kasi io de tsapao fa ho hitanao. Posez la main là où il y avait un grosseur. Kasi io le toerana nisy ny Peut-être qu'il y fifotosana avait un problème taminao. des seins. Mety ohatra teo amin'ny tratranao le izy. Dieu va vous guérir maintenant même. Andriamanitra nasitrana anao zao On va akehitriny briser zao. tous les hôtels maintenant. On va compter 1, 2, 3. Anapotika ny altara rehetra tsika zao anisa Est-ce que vous telotsika. êtes prêts? Vonina ve isika tompoko? Vous êtes prêts?
Vonina ve nareo. Vous êtes prêts pour la délivrance? Vonina ho amin'ny fanafahana Vous ve êtes prêts pour nareo. la délivrance? Vonina ho amin'ny Tu fanafahana. sais, viens, monte en haut. Mikarata ambony. Dieu vient, la puissance de Dieu est à toi. Ny herin'Andriamanitra io tsaka. Karabasanda, Orabashegede. Shekalamando Robo. Viens toi aussi, viens. Ianao koa makany sa Yes. Viens vite, viens vite. Jakanyana ianao zavaty. Viens là. Zavaty. La puissance de Dieu est chez toi. Reste à même. Herin'Andriamanitra ao aminao. La puissance de Dieu est chez toi. Le feu de Dieu est chez toi. Ny afin'Andriamanitra. Le feu de Dieu est chez toi. 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 Esprit serpent, quitte ses corps. Par sorcellerie. Ny Au famosavina. nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Serpent. Jesosy. Par Miala. le feu de Dieu. Par 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 le feu de Dieu. Sors maintenant. Sors. 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 La délivrance vient maintenant. Wavo On va compter fanafahana ensemble. zao. On va Miaraka compter. manisika, miaraka manisika. Viens là, viens toi. Le feu de Dieu est chez toi. Levez la main. Atsaka ambony tananao, atsaka eo. Le feu de Dieu est chez toi. Eo aminao ny afin'Andriamanitra. Fermez les yeux. Le feu de Dieu. Masinao. Le feu de Dieu. Ny afin'Andriamanitra. Mari de nuit. Sors. Ny fanamana. Sors. Sors. Miala. Sors. Miala. Au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Sors. Jesosy. Mivoaka. Le feu de Dieu vient chez toi. Tu es délivré maintenant. Afaka ianao zao. Maintenant. Zao ankehitriny zao. Lâche. Mavotsory. Lâche sa destinée. Avotsory ny Lâche son ministère. Avotsory ny Lâche sa vie. Avotsory ny Au fiainana. nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Serpent. Jesosy. Tu pars maintenant. Miala ianao zao. Tu pars maintenant. Miala ianao zao. Go. Go. Voaka. Go. Miala. Fire. Afo. Comptez ensemble. Vous êtes prêts pour la délivrance? Vonina ve tsika amin'ny fanafahana. Tous les hôtels diaboliques Ny altara diabolika rehetra va être détruits ce soir. dia ho potika androany hariva. Et vous serez délivrés. Dia ho afaka Les nareo. démons vont partir au nom de Jésus. Dia hiala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Les maladies héréditaires vont vous quitter. Ny aretina manaranaka rehetra dia hiala. Les maladies héréditaires. Ny aretina mifindrana ny Vous n'allez pas maladie souffrir héréditaire. comme votre parent. Tsy ampahoriana tahaka ny ray aman-dreninareo nareo. Ce qui a tué vos parents. Izay zavatra nahafaty ny ray aman-dreninareo. Va pas vous tuer. Tsy hahafaty anareo. C'est Amen. Manaova mainina mafy be. Ce qui a gardé vos parents dans la pauvreté Ninninona zavatra nanageja ny ray aman-dreninareo tamin'ny ne peut fahantrana. pas vous garder dans la pauvreté. Tsy anageja anareo anaty fahantrana intsony. À cause de Jésus, Noho ny amin'ny Jesosy. la malédiction n'a pas commencé avec vous. Ny ozona tsy nanomboka taminareo. Ça a commencé avec vos ancêtres. Fefa nanomboka tany amin'ny razambe À anareo io. cause d'iniquité, Noho ny amin'ny heloka izay nataony. l'idolâtrie, Noho ny amin'ny la fanompotsana. sorcellerie. Noho ny amin'ny famosaviana. Mais ça va terminer avec vous. Fa mifarana eo aminareo zany. Vous allez arrêter cela. Ianareo no amarana an'izany. C'était sur vos grands-pères, vos grands-mères. Teo amin'ny tatabe sy bebe anareo le izy. J'étais sur vos mamans, vos papas. Dia nidina tany amin'ny mamanareo sy dadanareo. Mais avec vous, vous allez arrêter cela. Fa nareo no anajanona an'izany. Vous allez prier. À cause de Jésus, dis à cause de Jésus. À cause de Jésus. Noho ny amin'ny Jesosy tenene noho ny amin'ny Jesosy. Est-ce que vous êtes prêts à briser cela? Vonina ve nareo andravarava Vous an'izany. êtes prêts à arrêter cela? Vonina ve nareo anajanona Est-ce que an'izany. vous êtes prêts à arrêter cela? Vonina ve nareo amarana an'izay. Alléluia. Halleluja. On va compter ensemble. Miaraka manisy tsika. Je vais prier avant. Notre Dieu, notre Père. Vavaka aloha ny ry Andriamanitra rainay sy tomponay eo. Papa, Dada. tu es un Dieu de grâce, d'amour. Ianao dia Andriamanitra ny fahasoavana Un sy Dieu de fitiavana. miséricorde. Andriamanitra be famondram-po. Qui fait grâce pour 1000 générations. Izay manome fahasoavana Pour taranaka ceux qui amin'ny hariva. t'aiment. Ho an'ireo izay tianao. Papa, nous avons confessé. Raha io androany zay dia miaiky. Ton peuple a confessé Ny androany zay dia miaiky. les péchés de nos ancêtres. Ny fahotan'ireo razambe Il y anay. avait la malédiction. Zay nisy ozona. Mais à cause de Jésus, Fa noho ny amin'ny à Jesosy. cause du sang de Jésus, Noho ny amin'ny rano Jesosy. Seigneur, nous Tompo. voulons arrêter ces malédictions Tianay faranana zany et ozona zany. renverser ces hôtels. Ary atsombadika ny Au altara nom de rehetra. Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Maintenant même, Zao ankehitriny Papa, zao. envoie le feu. Alefaso ny afo raha On eo. va relâcher notre foi.
On va dire 3. Que tous les hôtels diaboliques qui militent contre ma destinée, contre ma famille, contre ma réussite, contre ma santé divine, tous ces hôtels vont être détruits maintenant même par le feu de Dieu. On va compter maintenant même. Comptez. 1, 2, 3, le feu, les hôtels brisés, l'hôtel diabolique, le feu, le hôtel malédiction, hôtel de la pauvreté, brûlez, le feu, hôtel de la mort, l'hôtel qui provoque la mort prématurée, les accidents, hôtel de la sorcellerie, dans les cimetières. Maintenant même, je mets le feu de Dieu et je détruis tous ces hôtels. Et je libère chaque chrétien, je libère chaque famille, je libère chaque personne qui est là. Sois délivré maintenant même. Tu es guéri maintenant même. Cette malédiction part. Cette malédiction part. Le feu. La délivrance. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Chatalamanda. Demande à elle qu'est-ce qui se passe. I've been sick and then just manifest. How is feeling now? I feel that I'm free. As soon as I came, I just felt many pains all along my body. I'm free. How long is coming church? How long? If I am free, I say no, I've been here for months. But God will use her. And the man You will win soul for God. God God will use you mightily. And one day you will join the choir. One day you will be with them. The fire is coming upon you. Receive the fire. Receive the fire. And you are free. In Jesus' name. Receive the fire. Power. Kalabasanda. Otoloboshata. Otoloboshata lamanda. Mandala bashata laba. Yekele beshata lamanda. Ekalamando. Andala bashata. Yokorobo shata lamanda. Holy Spirit. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Pardonne mes péchés. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Je veux la vie de Dieu. Guéris son cœur, mon Dieu. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes comme vous étiez avant?
Comme vous êtes. Vous comprenez français? Mahazo français anao? Je sais mes petits. Manao ahoana ianao zao? I'm feeling so. Feel good. Efa mahazo aina tsaratsara kokoa ve ianao? Efa mety tsara? Yeah. Yes. Understand? Yeah. Jesus. Reçois. Comment tu es? Inona nazo anao? Misy olona raha misy olona manana fijoavolombelona dia mba tonga dia makato ny azafady tsy nikasihan'ny tompo rehetra misy. Retournez dans vos places. Ny ambiny afaka mahazo toerana daholo tsy rehetra dia izay manana fijoavolombelona, izay manana fijoavolombelona ny sanan'Andriamanitra ianao dia Ceux qui ont des témoignages peuvent venir. izay rehetra manana fijoavolombelona dia mba makato ambadika ato azafady. Inona nazo anao azafady? Moi, dos était malade quand j'étais arrivé, mais maintenant il est guéri. I felt pain in my back, but now I'm healed. Now you are healed. Vasitra natateraka ianao zao. Inona ianao? Marary foana ny valako dia tsy afaka mitsangana isaka hariva tonga dia malemy zany isaka hariva. I used to have pain in my hips every day and I can't stand up every day. Fa zao ianao manao ahoana? Dia nijoro teo dia nahita hazavana mamirapirana be dia miteny hoe mitsangana mihazava dia ohatran'ny afaka. I was standing, as I was standing, I saw a light and I heard a voice saying, "Rise up and shine," and then I felt that I was light. Sitrany ianao? Efa teo amin'iray volana sy tapany narary eo izay fa teo fa hoe raha misy olona manana fijoavalombelona tsika nkasihan'Andriamanitra ianao mandrosoa aty alohana aty mijoroavolombelona azafady aza mihafahafa mihitsy tonga dia miazaka za maka aty dia mijoroavolombelona. Inona nataon'ny tompo taminao? Nataon'ny tompo taminahy teo zany tena ohatrany hoe tsy nahatsiaro tena zany fa ohatrany hoe tsy haiko zany matonga dia ohatrany nianjera tampoka zany dia tsy I felt like I was unconscious during the time now and I felt anything that was on the floor. tsy nahatsiaro nenena mihitsy natoko dia na za tonga eto amin'ity alitary ity raha tsy haiko mihitsy hoe tonga eto amin'ity alitary ity ah. Even when the fact that I'm in the altar here, I didn't felt coming here. I don't know how I get to be here. Well, tell her the power of God is on you. Ny herin'Andriamanitra efa aminao a. And you need to open up your heart. Fa mila manokatra ny fonao ianao. As you've been set free. Fa rehefa nafana ianao a. God wants to use you mightily in the kingdom of Andriamanitra God. tia ampiasanao mahery vaika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Let me pray for you. Ao aloha vavaka ho anao a. Inona nazo anao? As I was coming here, I had pain in my belly. I've been 3 times I went to the toilet since I came here. As I was standing there, I felt that I was healed. Tia tanana mahafoan'ny tompo tsika rehetra. Inona nataon'ny tompo taminao? Nataon'ny tompo tamiko aloha dia ilay marary ataon'ny lamosokota zao sy ilay telo. What God did to me is I felt pain in my back, but now it's gone, and I'm feeling better than before. Ahoana? Tipo mbola ngeza be taka amin'ny vato iko.
avantsara ho n'izy zay nytindra zay ny zavatrika teny. He wants you to pray for him. Mba mankany sery dia avy pasteur ianao. Halleluja. Resy lahatra ve ianao fa niasa teto ny herin'i Jesosy? Dia izao, andao ambaratsika hoe ampiatsika Jesosy. Sa tsy izany ve? Jesosy ny tena ilayntsika indrindra eo amin'ny fiainantsika, dia raha mety aminao dia andao antsika hitsangana mihitsy dia ilaza hoe Jesosy eo izay rehetra ilaiko dia ao aminao. Serecha ilaik te awam now, oh, Serecha ilaik te awam now, oh, Ambalauyana serecha ilaik te awam now. Serecha ilaik te awam now. Semua kita tena kuitsika pamilya Jesus po. Awam now, Serecha ilaik te awam now. Jehovah Jireh, mana si janara maran, sa se jamaran, Jehovah Rafa, yana si mandawa bis, yana kami kupon, Jehovah Shammah, nama taucha de manuke, iadana na waye, Jehovah Shalom. Amafisiana yana mama sana. Yano mama tiai sana, Jehovah Jireh, mana si janara maran, kase jamaran, Jehovah Rafa, yano si mandawa bis, yana kami kupon, Jehovah Shammah, nama taucha de manuke, Fiadana na waye, Jehovah Shalom. Katsika iro serecha ilak. Serecha ilak te awam now, awam now, awam now. Serecha ilak te awam now, awam now, awam now. Serecha ilak te awam now, awam now, awam now. Jehovah Jireh, mana si janara maran, kase jamaran, Jehovah Rafa, Jesus le timba na mami, yo fana yisara kamtiko, Jehovah Shammah, manala ntawa serecha manupe, iradana na waye, ira mafisika wa serecha ilak te awam now. Serecha ilak te awam now, awam now, awam now. Serecha ilak te awam now, awam now, awam now. Serecha ilak te awam now, awam now, awam now. Serecha ilak te awam
Faranantsika ny fotoana asa dinona ny fotoan-dehibe talata amfiry alarby iza ny tsoavy iza no avy ilazao ny namana rehetra tongava aloha satria reo sapana fiangonana kely fiangonana madinidinika madidina eto ho avy amin'ny fotoana io tsy ombolono trano fa dia tongava amin'ny roa manomboka ny fotoana fa na dia amin'ny ray azy no tonga eto efa mety eny atompoko dia farantsika ny fotoana ny arantsika teto androany a dia mangataka ny pasteur namanatsika vavaka amarana fotoana etompoka manoso Joseph Sadik Joseph. Amen. Béni soit le nom de Jésus. C'est toujours avec une grande joie de me retrouver avec vous. C'est parce qu'on vous aime. Vous êtes dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans nos prières. Et c'est merveilleux d'avoir une famille comme vous. Nous avons appris aujourd'hui que nous sommes les enfants de Dieu. Que notre papa c'est le Seigneur. Le sang de Jésus nous unit. Et en nous aimant, nous allons protéger cet amour. Je vous aime, moi et ma femme, Papa Choka, Maman Fabiola et toute la famille de l'île Maurice. On vous aime. Vous êtes des personnes bénies. Et vous êtes une bénédiction pour nous. Et j'honore vraiment
l'homme de Dieu de cette maison, Papa Adolphe. Je l'aime de tout mon cœur. Même maman Daniel. C'est comme ma propre maman. Et que Dieu vous bénisse tous. La paix de Dieu soit avec vous. Merci. Merci. Que je prie. Père, je te remercie vraiment pour la parole que nous avons entendue. Ta parole est vraie. Et ta parole est puissante. Comme elle a transformé ma vie. Je suis sûr que mes frères et mes sœurs qui viennent de donner leur cœur, ils vont vivre cette transformation. Car cette parole ne va pas retourner vers toi sans avoir fait son effet dans ta vie. Tu es déjà délivré. Et tu vas vivre la liberté, la prospérité, le succès, la réussite. Car tu es enfant de lumière, celle de la terre. Et tu vas assaisonner la vie des autres. Que Dieu vous bénisse. Comme vous êtes venus, vous êtes bénis. Et vous allez partir avec cette bénédiction. Soyez bénis. Mes frères et mes frères, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.